anao ho anao irery tokoa ny voninahitra ary mba ho aminay hatrany any ny fahasoavanao. Apetraka ampelantananao indray ary izay rehetra kasainay hoe ho tanterahana ao anatin'ny fandaharana amin'ity folakandro ity ary ny angatahanay dia ny mba hanamasinanao anay hatrany ny fanahinao masina anao zasarahana aminay ary Andriamanitra ary mba ho masina tahaka anao izahay. Dia mitahiry rehetra izay ifandimby andray anjara ao anatin'izao fotoana sabatariva izao ary izahay rehetra izay miaraka mianoka ny fandaharam-potoana rehetra kosa dia hiara andray ny fitahiana efa ny manao ho an'ny tsirairay avy. Dia misaotra indrindra raha eo fa ho anao irerian'ny dera ho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Dia fifaliana indray ary no hanolorana ny arahaba antsika tsirairay avy samy notain'Andriamanitra dia tratra sao sabata folakandro izao ary fifaliana indray no hiaonana amintsika raha hoe mba nisy fotoana elaela kely izay tsy tazana ny tenanay ny fahasoavan'Andriamanitra ny mbola nahatoy izao antsika tsirairay avy dia izay no hanolorantsika ny dera ho azy ireriany ka ny firariko ihany koa izany amin'ity androany ity ny tsirairay ny ankonana rehetra isika mianakavy na isika eto Madagasikara na isika manerana ny vonin-tany izany hoe any ampitan-dranomasina any na isika manaraka ny onjam-peo na isika izay manana tombontsoa hoe mahita ny sary amin'ireny tambajotra serasera ny pejy isan-karazany ireny dia ny fitahian'Andriamanitra ny ho amintsika tsirairay avy indrindra amin'ity fiarahana androany ity. Ny anankiray ihany koa hoe tiana anolorana ny fidirana ao an'Andriamanitra manokana dia ny fananana hatrany ireo namana teknisianina izay manana zotom-po manokana ka arapaina manokana ny anadaionja sy ny anadatoky izay ao ambadiky ny trano fitaratra ao sy ny ekipa rehetra amin'ny radio ao ambany ihany koa ary samy hotahian'Andriamanitra hatrany any ianareo izay manao ny ianareo tsy ho zavatra mba hatotosa sy hahatonga n'izao fandarana izao ho tonga ny amin'ny tokantrano tsirairay avy sy any amin'ny misy ny tsirairay avy hatrany ka ny fitahian'Andriamanitra koa anie ho aminareo hatrany hatrany. Eny ary izay no ela amin'ity sabata folakandro ity dia isy fandaharana tahaka izao araka ny efa nambara tamintsika dia manana vahiny isika rehefa avy eo amin'ny tapany voalohany dia ny Dr Tojo Rakotomanga misy fandaharana ho an'ny ankizy efa mivonina indray izany ny ankizy ary rehefa aorianan'izay dia isy fandalinana ara-tsoratra masina iarahantsika amina pastora amin'ny rahalahy isy vatsim-panahy ihany koa iarahantsika amina pastora ary azadinoina fa riva rehefa efa mifarana indray ny sabata dia mbola nisy ihany koa ny konferansa ilay natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora ka ho feno izany ny fotoana ary fitahiana daholo izany ka ny tsirairay avy no asaina mba handray ny fitahiana sy ny hery efa homan'Andriamanitra ao anatin' izany rehetrarehetra izany fa hanomboantsika azy ary andeha isika hanandratra dera ho an'Andriamanitra hatrany ka ny antsankira ny amboaram-peo izay efa niarahantsika nankalazan'Andriamanitra tamin'ny fiatoboan'ny sabata omaly no andeha averina miaraka amin'ny feon'ny fanantenana Ambohijavy. Tamina nanda ni fitya
fitiavana Latamina nandani fitiavana Tum
tafaverina somatsara eto amin'ny fandarana ankasitrahana manokana ny antokobira feon'ny fanantenana ambohitsafy ary ankasitrahana foana koa isika ny amin'ny fiarahana efa eto anilaketo ny vahintsika dia ny dokotera Tojo Rakotomanga faly mandray ny dokotera faly miarabanao izahay rehetra faly miarabanay koa rafilasoa ary faly miaraba ihany koa atsika mpiaino sy mpijery ny radio asisia any tokatrano tsirairay avy any rehefa miresaka hoe docteur Tojo moa efa fantatritsika hoe dokotera mpitsabo iny izy nify moa zany mahafantarantsika azy ary amin'ity androany ity zany dia iresaka mahakasika ny ativava ary tombontsoa manokana zany tena ilayntsika amin'izao vanim-potoana izay iainantsika ankehitriny izao ka avy hatrany zany dia ho alefantsika ny resaka dokotera azoko antoka mantsy hoe efa maika iaino sy anaraka ireto namantsika ka ny fanontaniana ary tonga dia ho apetrako hoe ahoana marina moa dokotera ny mahakasika an'ity ativavatsika inona marina moa ireo aretina izay tena matety mpitranga ary inona ny mahatonga an'ireny mahatonga an'izay aretina izay zany ao amin'ny ativava ao tsara be ilay fanontaniana rehefa miresaka ny ativavy sika dia ny tonga ho a-tsainy be somary voalohany indrindra dia ny nify ary mazana ny nify ihany no tonga ho-tsainy kanefa amin'izay hoe ativava izay dia zay rehetra ao anatin'ny ativava zany dia tokony ho voakasika avokoa amin'ny resaka hoe fahasalamany ny ativava zay nametrahana fotsiny an'ilay hoe ativava fa tsy nyresahana ny hoe nify ihany ny fanontaniana mipetraka teo dia hoe inona ireo aretina mety mitranga ao anatin'ny ativava maro dia maro ary raha ho tanysaintsika eto izy rehetra dia tsy maintsy ho tazonitsika ny lera rehetra fa ny horesantsika dia izay matety mpitranga sy tena mampitaraina matetika ny rehetra ny voalohany amin'ireny dia ny arak'ilay nytenenina teo dia ny aretin'ny nify zany hoe lay faloavan'ny nify zany raha tenenina amin'ny teny vahiny teny hoe carie dentaire inona ny mahatonga an'lay faloavan'ny nify na lay carie dentaire voalohany indrindra dia fandemen'ny asidra ao anatin'ny ativavatsika ao inona ny mahatonga an'ilay asidra ankoatran'ny asida zay mety mihitsy ao anatin'ny rora dia misy ihany koa ny asida zay miforona amin'ny alalan'ny bakteria izay mamorona ny kitronify ary tafaray amin'ny siramamy rehefa
tsy misy ny fanaraha-maso na ny fitsaboana amin'izay fandemen'ilay asidra izay dia miteraka amin'ny fahagoahan'ilay nify lay fahalovana teo ary raha tsy misy ny fitsaboana na ny fanetsemana ho fahalalantsika azy a dia miteraka amin'ny fahampitehana tanteraka mihitsy a an'ilay nify ray manontolo zay ny amin'ny nify amin'ny kapehany eo indray a ny amin'ny aretina zay mahazo ny hinify raha tenena amin'ny teny vahiny a dia ny gencive ny mateti-pitranga amin'ny aretin'ny nify a de lay antsoina hoe gingivite izy io a dia aretina aterak'ilay bakteria izay mamorona lay kitronify rehefa mitombo io kitronify io a dia miezaka mamotika an'ilay hinify ny bakteria ao anatiny ary tsy ny hinify ihany a fa ny taolana zay mifanakaika amin'ilay hinify ny fisehony amin'izay fotoan'izay dia manomboka somary mandeha matetika ny hinifitsika ary manomboka ihany koa miova ny lokony ary miafaratra amin'ny marary izany rehefa tsy misy ny fitsaboana na ny fanaraha-maso amin'ny zay aretin'ny hinify zay a dia mitarika any amin'ny fahasimbana tanteraka eo amin'ilay hinify sy ny taolanify ary mbola mitraika any amin'ilay nify ihany koa ny anankiray zay be mpanontany sy mpitaraina ihany koa dia lay aretina antsoina hoe afta io afta io de mety hipotra eo amin'ny hinify mety hipotra eo amin'ny nofo amin'ny takolaka ao anatiny ary mety hipotra ihany koa amin'ny lanilany ary mety hipotra ihany koa eny amin'ny nofo ao ambanin'ny lela manaintaina ary marary de marary tokoa rehefa tratran'izy io inona ny mahatonga azy maro ny zavatra mahatonga azy fa ny tena azo amehezana azy de le hoe traumatisme ahoana ozy tsika ny fisehoan'izay traumatisme izay le traumatisme de zany hoe fikotranana voadona zany mafy noho ny tokony hipaika amin'ilay nofo anisan'ny mahatonga an'izany ohatra ny fiborosiana nify mafy loatra sy ny ativava mafy loatra anisan'ny mahatonga an'izany koa ny fahakekerana tampoka an'ilay nofo ao anatin'ny ativava ary anisan'ny mahatonga an'izany ihany koa ny fisian'ny dona avy amin'ny alalan'ny solonify izay ao ambavatsika ao miteraka an'izay traumatisme zay ihany koa ny sakafo zay hoantsika ohatra hoe ny fitsakotsika an'ireny noix de coco reny na noix de cassou zay somary marokoroko ka mikasokasoka amin'ny hia ao anatin'ny ativava ao anisan'izany ihany koa ny fihinanatsika ny ohatra hoe ny sakay ny zavatra be vinaigrette loatra zay miirite an'izany gencive izany rehefa tsy misy ny fitandrematsika an'izay zavatra rehetra nambara teo zay de mitranga ho azy ilay afta de eo tsika vao manontany tena hoe fa inona ary nahazo mila mitandrina zany tsika amin'ny am'izay rehetrzay mba tsy isian'ireo aretina rehetra zay matedi-pitranga voalaza teo ireo indrindra dokotera ry mino aho fa tena mifanandrify amin'izay tena ilainy zany ny tiako anotaniana dokotera hoe ny fitsaboana an'ireo mateti-pitranga reo ve tsy maintsy mankany amin'ny dokotera foana ihany zany ary misy fanontaniana kely anankiray mahakasika an'ilay faran'ilay afta misy ihany ny manambara hoe raha ohatra hoe misakafo amin'ny sotro ratsy sasa mety mahatonga an'izay ihany ve sa mety ho le sotro zany nisy sakay na nisy vinaigre be loatra ve sa mety io mahatonga afta ihany koa ve zany dokotera satria misy ihany ny manambara an'izany to de raisiko le farany teo aloha le am'lay hoe afta am'lay hoe sotro maloto tsy voatery sotro maloto fa ny sotro madio ary fa rehefa miirite na ina reny fomba ilazana azy amin'ny fitenitsika zay mety de ataotsika
mandrangotra lay bactérie tavely eo na virus tavely eo de mety a irrité an'lay akanjo nifitsika na lay nofo ao anatin'ny vava zay zany mikasika an'iny na madio na maloto zany de mety hiteraka an'izay daholy ny amin'ny fitandremana tsara be le fanontaniana hoe tsy maintsy manatona dokotera ve raha ovalitsika boribory de tsotra be hoe tsy maintsy manatona dokotera ny antony ilazako an'izay hoe tsy maintsy manatona dokotera zay voalohany indrindra de zao mety samy manana ny fomba fihinany fitsakony fandiovany ny ao anatin'ny aty vavany sika tsirairay avy ka mety mitranga amintsika ihany nefa le izy na de efa manatanteraka an'izay ary ka ny dokotera rery ihany no mahafantatra ny hoe inona mety amin'ny rakoto de inona mety amin'ny rasoa zay ngamba no azoko amalina azy fa saingy zao mba tsy atongavana amin'ny tena fanaintainana lalina alohan'ny andehanany any amin'ny dokotera dia tsy misy afa-tsy ny hoe fitandremana ny ao anatin'ny aty vava sy nify anisan'ny voalohany an'izany fitandremana izany ny fanadiovana ny aty vava sy nify mariana tsara mihitsy io fanadiovana ny aty vava sy nify io satria mahazatra atsika ho ateream-piandohana rehefa miresaka de nify ihany raha nyresaka tsika zao androany de nandrasany tany atokantrany de ny hoe ahoana ny fomba fiborosina nify tsy ny nify ihany ny borosina fa ny aty vava sy nify zay zany mila tandrematsika sy arahantsika tsara any atokantrano any misaotra indrindra dokotera karaha hoe anadio aty vava zany ve sao de misy azon'ny dokotera atory ihany satria sao de borosina indray le aty vavanay de misy afta rehefa avy eo ny eo amin'ny fomba fandiovana azy ary aloha no andeha ho resahantsika mahazatra atsika de hoe intelo isan'andro eo amin'ny fiainana andavanandro nefa dia ndraisitsika alizy maraina atoandro ariva ny maraintsika dia somary mikropaka fa tara lava zay mihitsy ny atoandrotsika de tsy mody fa na ray ho an'ny ankizy manao kantina na ray ho an'ny lehibe metitra hotely ny arivosika vo tonga ao an-trano milamina tsara ny ankonana rehetra ka ho an'ny maraina sy ny ariva de hoy aho hoe mila miborosynify ary mila manadio ny ao anaty aty vava fa ny ariva kosa dia tsy maintsy miborosynify sy manadio ny ao any aty vava ny ariva zany mila tsy azotsika adinoana mihitsy inona ny antony dia tsotra fotsiny rehefa matory sika dia mikatona ny vavatsika izany hoe ny fermentation dia aingana be amin'ny fotoana io ka raha tsy manadio ny aty vava sy ny nifitsika de misy siramamy tavela ao dia lay bakteria mamorona an'le plaque mifangaro aingana be aminy ao dia amokatra n'lay asidra aingana be ary dia animba an'le nify zay zany mila arahantsika tsara zay ny amin'le fotoana zany ny ampiasaitsika indray dia efa mazatra borosynify fa ako kosa am'le borosynify mba ho ataotsika tsy mafy ary tsy malemy be fa atonony ny tsara indrindra dia rehefa mividy azy renysika de aoka hoeny amin'ny fivarotam-panafody ara-dalàna eo amin'ny dentifrice angamba ny azo ilazana azy de ny hoe niny mihitsy androany tsy nitondra dentifrice satria tsy hanao dokam-barotra fa ny dokam-barotra azoko lazaina de ny hoe tsara ihany koa raha eny amin'ny fivarotam-panafody ara-dalàntsika no mividy an'izany dentifrice zany de mahazo ny dentifrice ara-pahasalamana isika rehetra ary ny tsy mahazatra atsika kanefa tena ilaina amin'ny fomba fanadiovana sy fikarakarana nify sy ny aty vava de zao ny fampiasana ny fil dentaire na lay hoe fil de soie fil dentaire de mety tsy azotsika tsara fa rehefa mitentsika angamany hoe fil de soie de azotsika l izy kofe majinika misy ohatra anankiray eto ty angamba samy mahalala nyity daholy
le fampiasan'ny neny a na fampiasan'ny bebe iny a rehefa misy rovotra ny patalohan'ny ankizy de iny a no iskirana ny elanelan'nify mba ho afaka lay potikana le anlatsotsika hoe kaka amin'ny nifitsika iny ary ny farany de zao hoe akotsika tsy ampiasa an'lay cure-dent satria manimba ny hinify iny a kanefa tsy mahafaka ny kaka iray manontolo. Sotra indrindra dokotera, raha azo tsara zany de miaraka amin'ny fiborosiana nify efa mampiasa borosy nify a fa mbola mampiasa fil dentaire ihany zay indrindra ary ajanona zany ny cure-dent zay ihany ko. Sotra indrindra dokotera ny amin'izay fanazavana voalohany izay a ary mialohan'ny hoe anomizantsika azy indray de andeha aloha isika angataka hirandry zareo teknisiana anankiray ary rehefa avy eo a de ho tohizanay ihany ny resaka. Jesosy mba maniry ny anao ny sitrakao efa ela nonikiry tsy naomby atramizao raha anio mandreny antsonao dia torotoro fo to hiova olombaovao tapakelytraifo nefizany tsy maharitra salavitra rapitsude inzai numalikulu miverina hindrai zao Jesosy mba tantano oh aruvi situano Jesosy ovunzeu tizandri não vunzeu turiteni marune fare be niana travara piacirenyane de tosarotratsiai vao mandroso indray mandingana hoe anaraka anao dia indro favofingana Kasilavua Tiazo antukani waviku Sisi antenainanyamiku Rati tantananau Deinu kufa Tiuta fita oh ampiu fankely ely miangady
ovunzeu tizandinao vunzeu jesosy ovunzeu tizandinao vunzeu. Eny ary mbola mitoy ihany ny resadresaka ifanaovantsika amin'ny docteur Tozo ary ankasitrahantsika hatrany moa ny fiarahany amintsika eto antany manokana indray azy zao dokotera hoe mba inona ny afatra azo ny dokotera omena ny ankizy na hoe toromarika ve na hoe mba azo resana makasika ny ady vavy ity satria ny ankizy kely ihany koa amin'izao fotoana izao dia efa manomboka misy hoe marary ao anaty ady vavany ao zany. Ya tena tsara be fipetraka ilay fanontaniana rehefa miresaka ny ady vava sy ny nify a de ohatry ny voabedibedy sy voalatsalatsa matetika ny ankizy ny tia natongavana de eo amin'ilay hoe bonbon ngambany zany raha mitinantsika azy alohan'izay nefa dia tiako ampatsahivina ny ankizy nafinaritra fa nandritra ny heritaona mahery zay dia nampianarina sy nampatsahivina ny amin'ny fanasana tanana matetika isika ankizy ary rehefa natao ny fandiniana dia ny ankizy ny tena nahavita nampiatra sy nanatanteraka izany eto raha ankizy dia ampatsahivina nareo ihany koa ary azadino lay fampianarana hoe mila manadio ny aty vava sy ny nify ny ankizy misy mamino fa ho tanterahan'ny ankizy toy ny fampianarana lay fanasana tanana izany le diratsika le hoe inona ny zavatra tena tokony ampatsahivina sy ampianarina ny ankizy eno itsarary rankizy voalohany dia ilay fitenenana hoe tsy azo mena bonbon ny ankizy fa manimba nify de sady miomea eto ny mahatsiaro tamin'za fombola kely tao reo hoe bonbon vorona tao ny bonbon kanety bonbon cigarety ary misy le fomba afiteny mbola tsy tena na ile teny frantsay tamin'izany le hoe bonbon brancelé ny hinana de ny hinana tamin'izany de maheno lay fampianarana ny ankizy amin'izao hoe tsy azo omena vatomamy ny ankizy diso kosa angambo zay fa ny oentina hitenenana ny ankizy de ny hoe raha tsy ny hinana ianao de zao mahazo mihinana fa kely ihany ary raha efa nihinana ianao de zao aenao ilay fihinananao azy manamarika ny fahazazana angamba raha ataontsika eo anaty farankososina izany hoe vatomamy zany fa saingy kosa rakizy mila malala onony zany ary rehefa mihinana an'izany dia tadidio hoe tsy de tsara loatra mihinana na mandray lay vatomamy fomba fiteny moa zany de vatomamy fa am'izao efa misy le hoe caramel ny caramel zany somary madity izy reny ary mifiretaka ka rehefa tsakoniny ankizy de misisika any anatin'ny elanelanifiny fa raha azo atao dia ilay bombo vato tsetsafina no raisina sy hoanina rehefa avy mitsetsitra an'izany nefa de azadino fa tsy maintsy manadio miborosy nify sy ny aty vavy avy hatrany isika ankizy zay zany ny lalàna tsy maintsy diovina mba tsy hipetraka ao anatin'ny aty vavantsika ao sy anelanelan'ny nify lay siramamy ny faharoa de zao mikasika an'izay fanadiovana sy borosina ny aty vava sy nify ny ankizy zay aoka ho tsaroantsika ankizy fa tsy maintsy manatanteraka n'lay intelo isan'andro isika fa ilay fahatelo farany de lay isaky ny ariva dia tsy azo adinoana ihany ko ohatry ny olondehibe ary rehefa vita ilay fanadiovana le fiborosina sy fanadiovana ny aty vava de tsy azo atao intsony ny mihinana na misotro zavatra amin'ny fotoana io satria lasa maloto indray zany ny ao anatiny ao fa tonga dia matory avy hatrany
fanamariana nefa fampatsivana ny ankizy ary fampatsivana ny lehibe ihany koa fa ny famaranana zany fiborosiana sy fanadiovana ny aty vava amin'ny iva ho an'ny ankizy zany a de tsy maintsy ataon'ny olon-dehibe avy manao zany ny ankizy a dia aveo a faranany olon-dehibe dada naneny anazoky raha atao amin'ny teny vahiny l izy de mety ho aztsika hoe ny finition an'lay fiborosiana sy fanadiovana zany a dia tsy maintsy a ny olon-dehibe a no manatanteraka azy zay ngamba ny tena zava-dehibe a tsy maintsy tokony ho tadidiana sy ho tanterahan'ny ankizy a amin'izay fikojakojana ny fahasalamany ny aty vava sy ny nify izay tena efa ampy angambany kosan'izay satria efa ampy ihany koa hiarovana sy hitandremana ny fahasalamany ny aty vava ho an'ny ankizy a misaotra indrindra dokotera ary mino fa samy mitazona tsara n'izay nylazain'ny dokotera zay nareo raha ankizy a dada sy neny zoky ihany koa zany zao de manana ndraikitra koa amin'ny fikarakarana sy ny fanadiovana ny aty vava ny ankizy de aza tinoina mihitsy zany zay a ry ankizy kely namana rehetra ankehitriny de hiditra amin'ny fotoana manokana ho anareo sika rankizy ary rehefa naharay lesona tsara tamin'izay nyresahan'ny dokoterynareo a de resaka lesona hafa mba ho anareo indray isika ao anatin'izay fandarana ho an'ny ankizy zay a dia ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana kosa indrindra moa zay mampiasa ny page Facebook raha manana fanontaniana ho apetraka amin'ny dokotera ianareo makasika an'izay aty vava sy ny fanadiovana ny fahasalamana zay a dia mandefasa afatra miafina amin'ny pejin'ny radio azista na ao amin'ny Facebook zany any amin'ny afatra miafina fa tsy ao amin'ny commentaire de zay tongany a de hovalinay mialohan'ny idirantsika amin'ny fotoanan'ny ankizy ary a dia satria araky mahafotoanan'ny ankizy azy de isy asa tanana kely indray ho ataontsika rehefa aveo de ten'izao de ndana daholo mijery rakizy ary fa ny ilayntsika androany a de tavoangy plastika madio a mila papier chemise sika na le taratasy matevina fampiasany ampianarana iny zay lokony tianao ampiasaina de mba mampiasa marqueur anankiroa mainty ny lokony anankiray de ny anankiray zay tianao na mena na maitso na manga ary agrafeuse hety de stylo na crayon de afaka mampiasa fisipika na règle ihany koa tavoangy plastique papier chemise marqueur mainty de lokony hafa anankiray agrafeuse hety règle de stylo na crayon ankehitriny ary de ndao isika hiditra amin'ny fotoanan'ny ankizy ka misy hira kely anankiray izay miresaka ny amin'ny fiborosiana nify na tolotra manokana ho an'ny ankizy angatahantsika amin'ny zareo teknisianina rehefa aveo sika de mbola hiaraka amin'ny dokotera ihany. Bonjour les petits amis. Après ton petit déjeuner, pour avoir de belles dents, dentifrice et brosse à dents, Monsieur Poisson, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se brosse les cheveux? Tu dois bien te brosser les dents, les brosser maintenant, pour garder toute la journée un sourire éclatant. Brosser tes dents, les brosser maintenant, pour garder toute la journée un sourire éclatant. Avant d'aller te coucher, pour prendre soin de tes dents, dentifrice et brosse à dents, Monsieur Poisson, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va peindre? Tu dois bien te brosser les dents, les brosser maintenant, pour garder toute la journée un sourire éclatant. Brosser tes dents, les brosser maintenant, pour garder toute la journée un sourire éclatant. de mino fa masoto miborosy nify ary manadio ny aty vava ihany koa ny ankizy manomboka izao
misy irakely anankiray ihany koa a angatantsika amin'ny teknisianina ao ambadika ao a aorinan'izao a dia ira miresaka fahadiovana ihany koa fa izy ity indray a dia miresaka ny fanasana tanana ary ira izay nindramintsika amin'ny PSC a miresaka ny amin'ny fanasana tanana rehefa avy any amin'ny trano fivoahana dia tsy maninona miresaka an'izany ankehitriny satria fahadiovana no resahantsika rankizy ary angatantsika izay ira kely izay a mba ho alefan'ny teknisianina ho an'ny ankizy. Manao mamany efa vonona ve eva zafady? Evo, efa miandranao io Lina. Eva no anarako, andeha anatra izay sy Lina namako izao. Avy nandeha tany angaviny kely aloha za. Aingana Eva fantaritsika. Tiany kitapo sy tablia andrivo efa nalaiko. O kaloko! Inona ary ny atao rehefa avy any angabiny eo? Manasa tanana amin'ny savony. Tadidinareo tsara izay a. Andao angasy eo ako anareo ny fanaovana azy e. Manao ny tanana, manao ny savony, manao ny rano, manao ny Eva, manao ny daholo-nareo. tanana sy savony sy rano izao ny namako tena tsy misaraka amina mihitsy. Vonona ve nareo? Ie, vonona izay. Tena ilaina ny manasa tanana rehefa avy any angabone na maika be ary. Na tsy hitan'ny maso ary manko dia tena feno mikraoba ny tanantsika, indrindra moa rehefa avy any angabone. Noho izany dia mila manasa tanana amin'ny rano madio sy savony foana isika. Ndao reto isika ny tena fomba fanasana tanana. Arao tsara rakizy a. Sao madio, sao madio, sao madio, madio ny tanana. Lemorano ny tanana. Pesa savony tao sotakizao. Kuseu, mandrapa ny savony. Inona ny anarany reta-ratsan-tanankirehetra raha Andrio? Akibe, fanondro adala, manara-pony, akikely. Mahay Andria. Dia izay ilay hira kely natolotra ho anareo ankizy fa rehefa nomena an'izany hira izany ianareo dia izay ihany koa no alorako anareo izany hoe ny lohahevitra tiana ho ampitaina aminareo izany, tiana resahana aminareo ankizy amin'ity sabata folakandro ity dia ny resaka fahadiovana. Ary ao anatin'izany ny aty vava, nify ao anatin'ny aty vava, ao anatin'ny fahadiovana ihany koa ny fanasana tanana ary manokana anankiray rehefa avy any amin'ny trano fivoahana, teny malagasy ofisialy moa izany ve hoe ny gabone. Fa ankoatran'izay dia aza tonoina ny manasa tanana araka ny lazain'ny dokotera hoe isika ankizy no tena mahay an'izany. Ankehitriny ary dia andray lesona avy amin'ny soratra masina ny mahakasika an'izany hoe fahadiovan'izany isika ankizy ary araka ny efa fanaontsika koa rehefa andray hafatra dia manao an'ilay hira vavaka iny dia tsy inona izany fa ny ora mamy dia andao aloha isika ankizy araka anao an'izany dia atao mafy tsara. Shine,
andeha hivavaka sika rankizy. Andriamanitra misaotra anao izay ankizy satria afaka handray lesona avy amin'ny soratra masina ihany koa ankoatra n'ireo lesona hafa rehetra izay efa niraisinay androany. Mitenena indray aminay Jehovah fa miaino anao izay ondrikelinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ity androany ity indray rankizy dia misy tantara kely anankiray iresahantsika ny amin'izany hoe fahadiovana izany avy eo amin'ny soratra masina. Fa alohan'izay aloha dia misy toko sy andinina avy eo amin'ny Baiboly izany andeha iarahantsika mamaky dia tsinona izany fa izay voalazan'ny Matio toko 5:9-9. Ntaony antsika ankizy rehetra iaraka hamaky an'izany mandray Baiboly. Matio toko 5:9-9 dia ahoana ny voalaza miaraka tsika hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Amin'ity androany ity araka ny teneniko anareo dia tantara anankiray no angalantsika lesona, tantarana tovovavy kely anankiray dia andeha ary hoarahantsika izany tantara izany. Juliana tian'i Jesosy, izay ny lohateniny. Juliana rankizy dia tovovavy kely anankiray 10 taona eo izy ary afaka fotoana fohy dia 12 taona. Fahazarany neny manao gâteau azy rehefa tonga izay anniversaire izay. Fa tamin'ity indray mandeha ity izy mieritreritra hoe izaho ohatra mba te azo cadeau hafa. Neny kosa nefa izany tatsy ambadika efa nieritreritra hoe gâteau ihany no ataoko an'i Juliana. Ary niteneniny Juliana hoe gâteau au chocolat tsara be no ataoko andry amin'ity. Fa Juliana ny teny neny ahoaka aloha dia gaga be neny. Zaho izy aza anaovana gâteau mantsy. Ny aho izy amin'ity aleontsika manao lasopy dia zaraina amin'ny olona mahanitra. Fa tsika sy neny mantsy rehefa le nandeha tamin'ny arivo ireny dia nahita olona tsy manan-kelofana matory teny amin'ny arean'ny bus dia be dia be ry zareo dia aleo amin'ny anniversaire manao lasopy tsika dia mizara an'ireny. Sarotra be izany hoe neny fa mbola asa be nanao izany sady tsika tsy manana vilany lehibe akory ny fividianana ny legioma isan-karazany tsy manam-bola amin'izany tsika. Dia tsy niala tao an-tsain'ny Juliana nefa fa hoy izy hoe izany no tiako atao amin'ny anniversaire-ko hanome lasopy ny malahelo. Juliana rankizy dia manana namana explorateur ary io namana io no nitondra azy teo amin'i Jesosy dia i Juliana efa nanolo-tena ho an'i Jesosy ka izay fitiavan'i Jesosy tao am-pony Juliana noho ny fitiavana an'i Jesosy izay kay no nahatonga azy nahatsiaro an'ireny malahelo ireny. Nisy fotoana izy namangy mpiara-mivavaka aminy dia nresahany tamin'ireo hoe ny anniversaire-ko efa akaiko fa izaho mba te hanome lasopy ampindramy fitaovana dia nomen'ilay mpiara-mivavaka vilany, casserole be dia be izany hoe ho ampindramina dia nivavaka izy tamin'izay ary nangataka tamin'Andriamanitra hoe mba omeo fomba ihany koa anekeniny ary azahoanay legioma andrahoana anaovana lasopy fa ny fitaovana efa misy. Nantona ny indray Juliana tamin'ny andro manaraka ary neny andao atsika hanao lasopy amin'ny anniversaire-ko dia tezitra be mihitsy neny. Fa ianao ve hoy izy neny manana fitaovana sy sakafo endany ianao mankany am-pivarotra raha misy anaiky hanome anao legioma ary. Neny eritreritra hoe Juliana koa ve dia anaiky an'izany fa Juliana teny an-dalana dia nisaotra an'Andriamanitra hoe manaiky ihany ka izany neny dia lasa izy nankany am-pivarotra fivarotana lehibe misy legioma ireny resahan'ilay tompona andraikitra hoe izaho mba te hanao fanomezana lasopy ny olona tsy manana amin'ny anniversaire-ko dia izaho ve mba azonareo omena legioma sy sakafo hafa dia tsy mpivarotra iray no nandehanany dia tsy hoe mpivarotra fotsiny koa no nandehanany fa na ilay mpiara-mivavaka amin'ireny dia nandehanany. Ary ireny izany teny taminy hoe miverena ianao raha ampijo dia tamin'ny fotoana iny miveriny Juliana gaga be izy fa nomen'ilay mpivarotra harona feno legioma ary nanome daholo izay nandehanany nanome koa mpiara-mivavaka aminy ary rehefa tany an-trano teneny ireny sanganihana hoe inona daholo reto ovy, karaoty, poireau sy legioma be dia be mameno trano reto. Fa le ry Juliana satria afaka ho tanterahana ny faniriany ary nasehony aneny za koa nge efa nindrana fitaovana ary neny anaravantsika an'ilay lasopy dia rehefa tonga ny fotoana talohan'ny anniversaire-ny dia nisy namany hafa mpiara-mivavaka aminy nanampy an'neny nanampy an'i Juliana tamin'ny fanaovana ny lasopy ary tamin'iny andro ny anniversaire-ny ny hariva dia mba nanao an'ny fanamian'ny explorateur koa Juliana sy ny namany sy ny mpiara-mivavaka hafa dia nitondra lasopy teny amin'ireo olona malahelo tsy manan-kialofana ary zareo nisy namany anankiray nanazava hoe androany ry zareo hoe ty amin'ny arabe dia anniversaire-ny Juliana dia mba te hanolotra lasopy anareo izy akory ny akakany Juliana fa tehaka ho azy ary ny hira joyeux anniversaire ho azy ireto olona teny amin'ny arabe ireto. Menatra ny Juliana neny tamin'izay fa saika nandahy tamin'ny voalohany mba
tsy hanao ny lasopy kanefa ity zanany vavy izay tsapany ny fitiavany an' Jesosy sy ny fahadiovanym-po tao anatiny ka nahatonga azy ho tia ny hafa ity dia nahatonga neny ho tia an' Jesosy koa izany ary niderany any Juliana. Dia iny tantara keliny Juliana indraka izy no atolotra ho anareo androany dia asa tia an' Jesosy ary izay ilay lohateny hoe Juliana tia an' Jesosy ary ny fiovam-pony Juliana rehefa nanolo tena ho an' Jesosy izy natao batisa mihitsy moa izy no nahatonga ny Juliana nanana fo tsara ary tia ny hafa dia nahatonga azy hoe anniversaire ny ve dia izy indray no nanome fanomezana ho an'ny malahelo. Ny ankizy kely rehetra koa dia inona fa manam-pitiavana ankoatra ny resaka hoe fahadiovana rakizy ny fahadiovan'ny ativava, ny fahadiovan'ny tanana, ny fahadiovana amin'ny fisasana ka hoe madio ety ivelany dia ny fahadiovana ao anaty dia ny vokatry ny fitiavana an' Jesosy dia ny fahadiovana ny fo izay lazain'ny soratra masina teo fa sambatra ny manao sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Andeha ary ny ankizy kely tsirairay avy izay mba teo tahaka ny Juliana tsy hoe hanao lasopy dia hoe ny amin'ny arabe akory fa tsy afaka mivoakintsika amin'izao fa hoe mba hanolotra fitiavana ny hafa ihany koa noho ny fitiavana an' Jesosy satria rehefa tia an' Jesosy dia madio am-po dia mba tia ny hafa dia andeha ny ankizy rehetra mba hanao sary fo amin'ny tanana tahaka n'ilay sary izay efa naseho antsika izay mahita sary ary ny ankizy izay tsy mahita sary fa any amin'ny radio kosa dia ny tanana roa no akambana ary manao sarina fo dia aseho atao eo amin'ny fanandrifon'ny fo na atsangana ambony mba hanehoana fa hoe zako mba ho madio am-po ary ity ny hafa. Mahafinaritra mahita ny ankizy kely manakambana n'ilay tanana kely anankiroa fa vonona ny madio am-po. Ilay isika rankizy hiaraka hivavaka mba hangatantsika amin'Andriamanitra ny fahatanterahana izany hoe ankizy madio am-po izany. Hivavaka indray isika. Andriamanitra misaotra anao izay ankizy ny amin'ny fahafahanay mahazo fo madio rehefa tianao. Androany izay ankizy dia manapa-kevitra ny mba hadio am-po dia mba ity ny hafa ihany koa ankoatra ny fahadiovana ivelany izay efa nandraisanay fanapahan-kevitra teo ny fanatanterahana azy dia ianao no angatanay hiasa ty anatiny ankizy tsirairay avy hiasa anty am-ponay dia sady ho tianao izahay no tia ny hafa. Dia misaotra indrindra'Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy ny hivafahanay. Amen. Izay no afatra avy eo amin'ny soratra masina andray lesina anankiray farany ho anareo isika rankizy dia alohan'izay dia tia misy hira kely atolotra ho anareo. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains au quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur. Si le mal y fait une tâche, je connais quelqu'un qui saura l'enlever. C'est Jésus, non rien je ne lui cache, car il peut tout effacer. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut laver mon cœur.
eny ary mino fa efa miandry ao koa ny ankizy efa samy nahazo ny tavoanginy sy ny fitaovana izay nytononina rehetra ve satria andray lesona amin'ny fanaovana asa tanana indray isika amin'ity andro an'ity indray ny lesona izay homenanareo amin'ny alalan'ny asa tanana rakizy amin'izany hoe fahadiovana izany a dia ny fahaizana mandamina dia hanamboatra zavatra kely anankiray amin'ny tavoangy isika avoayarany fitaovanareo tavoangy plastika dia papier chemise izay lokony tianareo agrafeuse hety marqueur mainty anankiray dia lokony hafa anankiray ary stylo na crayon dia mampiasa règle ihany koa ho an'izay ankizy tsy mahay manivika mahitsy tsara andao sika anomboka an'izany asa tanana kely ataotsika izany ity papier chemise izay nalaiko ity dia hozaraina anankiroa ka ity ankiray efa mizara roa ity zany no andeha ho ampiasaina anboatsika azy dia esorina aloha ny sarony tavoangy rakizy satria ho tapahantsika ity tavoangy ity esory ihany koa ilay taratasy mipetaka amin'ny tavoangy iny satria tsy ilaitsika izy iny dia manjary ho anakona ny zavatra izay ataotsika raha ohatra ka avela eo esorina zany ilay plastika amin'ny tavoangy ho antsika izay tsy mahita ny sary dia arao tsara ny fanazavako azy fa tokony vita sy ahatanteraka tahaka an'ireo ankizy izay mahita sary ihany koa izay rehetra efa niomana ka manana ny tavoanginy rehefa afaka ilay plastika maneho ny soratra tamin'ilay tavoangy plastika iny dia maka hety ny ataotsika zao dia anapaka tavoangy ka ny atao amin'ilay tavoangy dia anesorana le lohany iny fa le vatany ambany no ilaitsika ny vatany tavoangy ambany no ilaina satria anehotsika lesona hoe fandaminana ankizy malala madio mahay mandamina dia eo amin'ny fanapahana ny tavoangy no mety hoe mila kely any zoky na idada na ineniny ankizy anapaka ny tavoangy aminety satria raha tavoangy lehibe ny ampiasaitsika dia matevitevina izy ireny ary mafimafy ny manatrobaka azy aminety rehefa manapaka azy indray dia atao mahitsy tsara hitovy ny ahavony tahaka ny hoe vera kely anankiray zany zao na kaopy kely anankiray no avoakan'ilay tavoangy rehefa etezantsika le izy atao mahitsy tsara ny molotry ilay tavoangy izay nitapahana dia ilay ambany nanome endrika tahaka ny kapoka mitsangana na hoe vera anankiray na boaty kely anankiray iny no ampiasaitsika sao nanaovantsika azy rankizy malala alainareo zany zao le papier chemise zay safidinareo ny lokony ny azy zany zao mavomavo no efa vonona eto anoloko dia izay no ho ampiasaiko apetraka eo amin'ny papier chemise na le taratasy ny tavoangy no tapahana teo le manome pôzy ny oatra ny vera iny zany izy zany zao ka zay ametrahanao azy na mifanandrify eny amin'ny farany ambany amin'ny zorony taratasy zany na eo ampovoany be fa hoetezany io taratasy io rehefa aveo ny raisitsika zao dia stylo na crayon alaivony refon'ilay tavoangy eo amin'ny faran'izay nanetezanao azy iny ary ny abeany eo amin'ny fivelaran'ilay tavoangy zany rehefa izay dia sorito tahaka ny nanao pôzin'ilay tavoangy ianao fa izay no endrika ho alaitsika amin'ny papier chemise ny mataontsika amin'ity papier chemise ity rankizy dia sarina biby kely anankiray biby izay manao fietsika tahaka ny olona rehefa manatsotra tanana anankiroa hitanareo rankizy rehefa le milalao manao roplanina reny sika dia atao mitsotra mahitsy be ny tanana dia biby manao mitsotra mahitsy be ny tanana anankiroa no ataontsika sary eo ka izao zany ny fomba andrefesantsika azy satria samy manana ny habean'ny tavoangy izay ny tapahany iny tsirairay avy ny molotry ny tavoangy no refin'ny ahavon'ny soroka ilay bibikely averiko ny ahavon'ny tavoangy ny tapahanao iny zany no ahavon'ny soroka ilay bibikely ka sorito tanana mahitsy anankiroa tahaka ny olona namelatra tanana anankiroa fanandrify amin'le nandrefesanao azy ho ahavon'ilay tavoangy efa nalainao teo amin'ny papier chemise dia zao tokony hitovy ny alavan'ny tanana anankiroa dia izany ihany koa ny latsika ny règle andao ny atsika amin'ity androany ity
amin'ty ataoko eto ity zany dia ho atao 3 cm,5 ny alavany avy atao amin'ny ilany a dia ny atao amin'ny ilany koa zany a tokony anaraka an'izay 3 cm,5 dia zao rankizy ny tanana tsy mahikely fa tokony isy namany hifanandrify aminy eo ambany dia midinange nao eo amin'ny 2 cm na 1 cm sasany arakaraky ny habean'ny tavoanginao ny hoe mbangeza kokoa na kely kokoa ny tanany satria sary le izy dia andao a soritana sary tanana mba ho matavitavy midina kely eo amin'ny 1 cm sy tapany zany zao ny ana dia soritako indray a ny tanany manaraka dia asehoko anareo a fa ity zany zao ny ho an'izay mahita sary aloha zany dia mba manatombontsoa ampisehoko azy a hoe misy sarin'ny vatan'le tavoangy io a dia misy tanana anankiroa a mitsotra ohatran'ny tanan'olona roa rehefa milalaoka manao roplanina dia zao rakizy io sary io a dia sarina bibikely ho apetatsika amin'ity tavoanginy tapahana ity ka ny lohan'le biby dia ianao no misafidy hoe sarina inona ny any biby andeha ataoko eto amin'ity androany ity ny bibikely andeha ataoko ny dia izay soritina eo anelanelan'le tanana anankiroa eo amin'ny plasin'ny soroka zany zao dia anomeny loha dia sarina saka kely ny andeha ataoko ny anao mety sarina bitrikely mety sarina toto kely mety sarina sobakaka kely fa ny zany zao tia ndeha asehoko anareo ity dia sarina saka kely dia andao arytsika noritra ahoana moa ny lohana saka zany boribory ny lohana saka dia manoritra boribory saka moa misy inona rakizy misy sofony dia asiana sarina sofony sary zany zao no atao avy eo amin'le soroka nisy an'le tanana anankiroa izay nitsotra dia soraty eo ny sarina tarehana saka misy masony izy misy an'le orony kely ohatran'ny cœur mivadika kely iny misy ny vavany ohatran'ny faraingo kely iny ary misy inona ny saka rakizy misy volombava dia atao zay sary zay rehefa vita zay rankizy dia andoko amin'izay isika dia anety dia ametaka ny tavoanginy tapahana amin'ny sary izay nataontsika eo ny ilatsika n'le marqueur maintimainty ary ao amin'ny marqueur maintimainty izay sary nataonao dia ataovy maneho tsara ny sarina biby izay nataonao dia rehefa avy eo etezana dia izay no apetatsika amin'ny boaty kely efa nitapahana avy amin'ny tavoangy araky ny ankizy tsara ve zany maharaka tsara koa ve isika ao amin'ny onjam-peo ao any atokantrano any ary ao amin'ny marqueur maintimainty ny sarin'ny bibikely izay nataon'ny ankizy satria hoetezantsika le izy dia mila hita tsara rehefa avy eo fa ho apetaka amin'ny tavoangy izay nitapahana dia rehefa manaraka ianao zany zao satria ho hita tsara amin'izay zany zao le soritra dia azonao atao tsara ny masony maso kely na saka misy an'le maintimainty kely iny eo ampovoany ny orona keliny ny vavany misy an'le ohatran'ny farainka kely ny volombavany ihany koa soritanao tsara ary ery amin'ny tanany saka ery misy an'le ohatran'ny inona ny eo rakizy le maneho any hoany iny ary azonao atao koa ny manisy sarina tongotra ery ambany ery ary maneho ny tongotry ny saka mipetraka fa iny safidin'ny tsirairay avy no anisy na tsy anisy aniny dia rehefa voasoritra tamin'ny marqueur mainty rakizy ny sary alohan'ny anetezana azy dia andeha holokotsika ihany koa ny molotry ny boaty izay tavoangy ny tapahantsika izay indray rakizy ny ilana an'le marqueur lokony hafa ny azany zao eto ny ananako dia menamena dia hosoritana manaraka ny molotry ny tavoangy izay ny tapahana soritana fotsiny le izy mba hisy haingony zany ny molotry ny tavoangy izay ny tapahana ka ho ataontsika apetaka amin'ilay bibikely izay ny soratana ataovy mahitsy tsara mety hoe tsipika mahitsy ny nataonao mety hoe nataonao ohatran'ny triangle kely fa ny tanjona rakizy dia voaloko hitanareo izay mahita sary ve misy molony lasa miloko ilay tavoangy no tapahana ndao hoe tezantsika amin'izay ary ty saka kely ty fa maika ho apetaka dia vita ny
boaty kelyntsika rehefa voety ity. Etezana tsara rahana ny sisin'ilay nandokoana azy rakizy ary atao mainty tsara satria ny ankizy rehetra efa mianatra ny fanetezana daholo ny ampianarana dia tsy atao simba, tsy atao rovotra fa atao mainty tsara. Arahana zany zao ilay soritra natao tamin'ny marqueur ary etezana manaraka tsara n'iny manaraka ny tanany anankiroa izay nitsotra iny, manaraka an'le lohany nasitsika sary teo iny ary ny sofiny tandremy soabory. Raha nanisy tongotra kely tery ambany zany dia atao miaraka amin'iny etezana iny koa ny tongotra kely ary atao mahitsy tsara, atao amin'ny endriny tena tsara. Ity sarina bibikely ity rankizy dia afaka hoe lokonareo amin'izay lokony tianareo aloha. Raha ohatra zany le izy sobakaka dia azonao lokoina ho maitso karazany roa ohatra. Raha ohatra le izy zany zao bibikely hita ny lelany dia azonao lokoina menamena ny lelany na mavokely. Raha ohatra zany zao ity saka kely ity tiako atao saka kely vangavanga dia azoko lokoina aloha fa ny atorontsika eto dia ny fanaovana azy dia alohan'ny anetezana azy na rehefa voety alohan'ny ametahana azy amin'ilay tavoahangy notapahana no ataovy izany fandokoana ilay bibikely izay ny amo zany zao dia saka kely mavomavo no nataoko. Rehefa voety dia efa nolokoina koa ny molotry ny tavoahangy notapahana dia ho apetakitsika amin'izay amin'ilay tavoahangy kely. Farany ary rakizy, ity zany zao le saka kelyko ho apetako amin'ny tavoahangy ity ary ho ataoko ho saka kely haingo ny tavoahangy ny tapahana io dia maka agrafeuse amin'izay ny fomba anaovana azy rakizy le tavoahangy ny tapahana tadidinareo ny avy ny atraiza hatreo amin'ny sorok'ilay bibikely dia le tanan'ilay bibikely ny velatra anankiroa iny no akatona ohatrany mitazona n'ilay tavoahangy dia ho agrafeny io dia izay no boaty kely natao atsika androany. Averiko ilay tavoahangy rehefa nandrefy an'ilay sarina bibikely isika dia nataontsika mifanandrify amin'ny avony sorok'ilay biby ny avony dia ho apetrakitsika eo zany le izy zao dia le tanan'ilay bibikely anankiroa nitsotra ohatra ny tanan'olona manao roplanina iny no apetraka eo dia ho agrafena ipetaka dia vita ny fitoeran-javatra kely. Dia ara ho apetaka le izy dia tandremy tsara raha tavoahangy mafimafy zany zao no ampiasain'ny ankizy dia mety mafimafy mametaka an'le agrafeuse fa raha ohatra kosa izy ka tavoahangy manifinify dia mety ho mora ihany. Dia raha ohatra hoe mafimafy ho an'ny ankizy rosokona ry dada sy neny mametaka an'le agrafeuse dia mba hampio izy mba tsy ho simba ny papier chemiseny satria efa vita sary tsara tarehy dia sao dia hoe rovotra indray. Ohatran'izay rakizy ny boaty kely izay natao ho fahaizan'ny ankizy mandamina. Dia afaka mamboatra boaty kely isan-karazany be dia be nareo rakizy. Tahaka ity nataoko ity zany zao nataoko fitoerana marqueur dia saka kely mangamanga ngeza be tamin'ny tavoahangy anankiray lehibe. Ity le nataoko vao zao ity saka kely mavomavo izay boaty kelikely ary ity anankiray ity indray kosa efa nasiako zavatra koa tao anatiny dia iny ity rakizy ho an'izay mahita sary bitro kely mavomavo ihany koa fa ny molotry ny tavoahangy ny tapahana ny maitsomaitso. Ny tavoahangy ny tapahana dia azonareo lokolokoina sary hafa raha marqueur izay tsy mety voafafa no ampiasainareo ary ny sarin'ny bibikely eo an-damosiny reto fitoeran-javatra kely ny ankizy mahay mampirina malala fahadiovana dia manana an'izay fampirimanentany no ataonareo ao. Dia rehefa vita zany rakizy dia apetratsika ao anatiny reto boaty kely mahay mampirina sy mahay mandamina ny ankizy dia atao any anatin'ireny daholo ny fitaovana na stylo na crayon na goma na zavatra hafa. Farany rakizy raha ohatra ianareo ka te hametraka zavatra mitony boaty kely tony ohatra hoe brosy-nify dia mety ho mando ny brosy-nify azonareo atao somatsara ny mametraka brosy-nify ao anatin'ireny fa rehefa mampiasa azy kosa ianareo dia ny baoritra izay ataonareo ao an-damosin'ilay boaty zany no tandremo sao dia mora lena dia misafidiana baoritra hafa.
dia azo apetraka ao anatin'iny koa borosinify dia manana fitoeranentana ny ankizy rehetra ary mahay mandama manomboka izao fa tsy manipinipo ny zavatra rehetra tsony eny rehetra eny. Dia izay rankizy no asa tanana kely izay natolotra ho anareo androany. Mino aho fa naharaka ianareo ary afaka manao fampiarana miadana dia izao rehefa mifarana ny sabata ka nahavita ianareo dia mba alefaso aminay ny sary izay nazahoanareo azy ho an'izay afaka mandefa an'izany amin'ny Facebook. Dia izay indray no afatra lesona ho antsika androany rankizy. Misaotra anareo tamin'ny fahaliananareo, misaotra anareo koa tamin'ny fanekenareo andray ny lesona, aza diny fa fahadiovana ny loha hevitra ny anarantsika. Ny ankizy dia malala madio ka misasa ary manadio ny aty vavany sy ny nifiny. Ny ankizy ihany koa dia madio am-po dia tia an'i Jesosy dia tia ny hafa, ary ny ankizy malala madio dia ankizy izay mahay mandamina ka manana boaty kely ampirimany ny zavatra fananany isan-karazany ao an-trano. Andriamanitra ny hitahanareo rankizy ary hanampy anareo amin'ny fampiarana an'izany. Pitari chiama eri, senza
tafaferina somatsara ary mbola atao anatin'ny fandarina ihany isika mbola miaraka amin'ny docteur Tojo Rakotomanga ihany amaranantsika ny fiarahantsika aminy dia misy fanontaniana izay napetraka reo mpanaraka ny fandaharana ka misy zany satria maro ny napetraka reo ary mahafinaritra ny fahaliananareo dia misy zany iarahantsika mamaly eto fa misy ihany kosa hovaliany dokotera ao amin'ny aim-penalefanareo rehefa ao arinan'izao fiarahanay mianata aminareo izao ka ny fanontaniana izay ho apetraka zany ny araha mamaly eto dia inay natao tao amin'ny MP zany tao amin'ny afatra miafina ilay manao hoe ny alamo sy ny karbonetra ve mety ampiasaina amin'ny fanadiovana nify ny parako ve azo ampiasaina amin'ny fampitoniana ny fanaintainana amin'ny nify misaotra indrindra dia atolotra ny dokotera ny famalinan'izay sotratsika mametraka ny fanontaniana ary hita dia hita fa liana tokoa tsika amin'ny hitandrovana ny fahasalamany ny aty sy mivavatsika tsirairay avy ny tokantrano any hovalintsika ilay fanontaniana hoe ny paraky ve mety ampiasaina amin'ny fampitoniana ny fanaintaina nify tsy avy hatrany ny valiny sady tsy azontsika hoanina ny paraky ny tsy azontsika ampiasaina ho atao fanafody fa nitsotra indrindra dia ny manatona mpitsabo faharoa ilay hoe azo ampiasaina ho fanadiovana nify sy ny adivava ny alamo sy ny karbonetra eny ny valiny fa saingy tsy maintsy hitan'ny mpitsabo nify sy adivava aloha ianao ahafantarany hoe ohatry ny ahoana ny fomba ampiasana azy sy amin'ny fotoana inona no ampiasainao azy mazava tsara zay misaotra indrindra dokotera ary azoko antoka hoe nahazo tsara ihany koa i Joanara Ely Arsomo no nametraka an'izay fanontaniana izay fanontaniana anankiray ihany koa avy amin'ny namatsika i Tina Sylvia dia manao hoe inona kay azafady ny mahatonga ny ankizy mampiady nify ity fanontaniana ity dia atolotra ny dokotera ny famaliana azy tsara be ilay fanontaniana ny fahalalantsika azy raha vao mampiady nify ny ankizy dia osytsika hoe omeo ody kakana izy fa misy kakana tsy zay fifandrifinjavatra angambany fa somary lavalava izy io fa hofitingo kely fotsiny hoe avy amin'ny avizanana sy ny raritsaina ary ihany koa avy amin'ny fikorontanany ny filaharan'ny nify n'ilay zaza sy ny valandrano ambony sy ambany ka vizana ilay valandrano ambony sy ambany dia zay no manisa mahatonga an'izay lavabe zany ny fanazavana azy fa ho asiantsika fandarana manokana anazavana an'izay amin'ny fotoana mamety azy eny tompoko misaotra indrindra dokotera fanontaniana farany sisa dokotera aloha amin'ny rahantsika mamaly dia any amin'ny afatra miafina zany dokotera rehefa aveo mbola afaka amaly atsika avy amin'ny haingo sahala manao hoe misy fanalana tarte naturel ve toko azafady no hoe fanalana angamba ny tonga dia teneniko hoe tsy misy ny fanalana dia any amin'ny dokotera irery ihany no manala azy fa ny fanenana ny fitombony haingana dia tsisy afa-tsy ny hoe manadio nify sy adivava ara-dalàna ary mihinana sakafo ara-pahasalamana mazava tsara angam'izay zay aloha no iarahantsika mamaly eto fa any amin'ny afatra miafina kosa za matahotra fa hovaliana ianareo zay mbola manana an'izay manitikitika sy ireo zay efa nametraka fanontaniana kanefa noho ny fandehanan'ny fotoana dia tsy afaka novaliantsika niaraka teto eny ary izay no fotoana ny arahantsika androany mankasitraka indrindra dokotera tamin'ny nanekenao fitaovana indray zany ho fitahiana ho an'ny fahasalamany ny ativava ho an'ny tsirairay avy izay noko fa niaraka nandray lesona ary manana fanapahan-kevitra ka ho salama amin'ity androany ity misaotra indrindra dokotera andriamanitra anay hitanao sy ny ankonanao hatrany ary ho fitahiana hatrany anay ity asa fanompony ny fitsaboana ataonao ity misaotra indrindra koa madame Fatsoa dia misaotra ny mpijery sy ny mpiain'ny radio Assisi ihany koa manaraka an'izany
fampatsehivana ny amin'ny hitandrovana ny fahasalamany ny aty vavasianify zay tsy feny tanteraka kanefa raha tanterahantsika izay voalaza rehetra teo a dia ho voatandritsika ilay tsara indrindra izay nomen'andriamanitra atsika teo amin'ny fotoana namorinany atsika dia izay ihany koa no ametrahanay mianadany veloma indray zany mandra-piona ho amin'ny manaraka indray antsika rehetra ho an'ny ankizy dia aza tonina ny mandefa sary kely amin'ireo izay asa tanana vitanareo amin'ny pejiny radio Asis na amin'ny afatra miafina na ho amin'ny pejiny MFM Sminon fa ny Fédération Madagasikara fony ihany koa ary samy ary dahin'Andriamanitra dia mametraka mandra-piona aminareo izay sy dokotera. See
mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra tratran'izao sabata izao efa maraparana ny fotoana amin'ity sabata ity sika ankehitriny dia anokana fotoana isika hiaraka andalina sy andinika ny ten'Andriamanitra ny amin'ny faminaniana ny amin'ny toejavatra izay atrehantsika sy hoatrentsika amin'ny ho avy tsy ho ela intsony fifaliana no hiara-panantsika ary fifaliana koa no hiara-panan'ny pastora Renjatovo Arfity miarabanao pastora amin'ny lalana zao fandarana fandinina ny ten'Andriamanitra izao miarabanao pastora Andriamparatena Fanera iny azy anomboantsika ny fotoana dia handeha hanaraka hira anankiray sika avy eo dia isy vavaka zay ho atao Adela, Isaluba.
andeha ary ivavaksika mialohan'ny herosotsika eo amin'ny fandinena ny ten'Andriamanitra ivavaka. Andriamanitra tsara sy masina indrindra zay ny an-danitra misaotra anao zahay nomenao ty sabata fitsarana ity. Nandray fitahiana avy taminao tokoa zahay nanomboka avy amin'ny tamin'ny fiatomboan'ny sabata ka mandraka kehitriny ary mbola manome fitahiana ho anay ianao mandra-patapitra ny sabata eny mandritra ny fiainanay manontolo aza ary ankehitriny dia tombontsoa anay ny mandinika ny teninao ary mahafantatra ny fahamarinana zay ilaina indrindra amin'izao andro iananay izao hiatrianay ny toe-javatra izay misy zay efa voalazanao izany. Ampahafantaranay tompo ny fahamarinana voalazany teninao ary ampahafantaranay tokoa ny tena ilaina indrindra kehitriny dia aoka ny fanahinao no hitarika ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny loha hevitra lehibe zany zay hodiny atsika zany hoe androany no fanomboana ny fandiniana an'ity aloha hevitra ity zany dia mahakasika ny fifoazana iraka faminaniana, fifoazana iraka zany hoe famitana ny asa, fitoriana ny filazantsara, faminaniana zay mampahafantatra atsika ny amin'ny toe-javatra zay iseho tsy ho ela intsony. Dia amin'ity sabata ity no hanomboka ny fandinena zany loha hevitra izany isika. Ny fantaniana mipetraka pasteur voalohany indrindra raha vao miresaka hoe fifoazana izany ny ao an-tsaina zany dia hoe inona maro moa zany natao hoe fifoazana izany, inona natao hoe fifoazana ary matetika aza matahotra raha vo maheno zany hoe fifoazana izany hoe fifoazam-pana fanavaozana dia misy tahotra ao anaty ao zany satria matahotra hoe sao de zavatra tsy izy sao de hoe mandeha manao zavatra tsy izy lay pino zany amin'ilay hoe fifoazana dia zay mahatonga atsika anokana fotoana mandritra ny sabata vitsivitsy andinika manokana ny amin'ity le hoe fifoazana iraka sy faminaniana ity. Ny voalohany raintsika angamany de hoe tena ilaina ve ny miresaka an'izany fifoazana izany tena ilaitsika amin'izao vaninandro iainantsika izao tokoa ve zany manoloana ny toe-javatra izay misy ankehitriny zany zao ny aretina tena zany ve zavatra ilaina amin'izao fotoana zao zany hoe resaka fifoazana izany matetika koa mandeha zay eritreritry zay de manamiaraka amin'izay koa nefa de hoe miresaka momba an'izany koa ve ny baiboly satria tsika zany tsy miala amin'ny ten'Andriamanitra hoe inona voalaza amin'ny baiboly miresaka momba an'izany fifoazana zany ve ny baiboly satria rehefa miteny momba an'izany baiboly de mazava ho azy zany fa zavatra marina ny momba fifoazana ary zavatra tokony ho fantarina mahakasika an'izany fifoazana izany. Ny dirako voalohany zany satria avy eo anazava i pasteur dia hijentsika zao no amin'ny baiboly hoe miresaka momba zany fifoazana zany ve ny ten'Andriamanitra. Toko sy andina anankiray ihany no andeha ho raisika ao amin'ny Romanina toko 7:10 ny 9:10 zao ny voalaza ilay ten'Andriamanitra. Romanina toko 7:10 9:10 de hoy ny voalaza hoe ary tokony anao zany indrindra isika satria fatatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony ifoazanareo amin'ny fatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoatsika. I ten'Andriamanitra io zany akoatran'ireo zay maro hafa koa amin'ny ten'Andriamanitra miresaka amin'ny fifoazana. Efesiana toko 5 miresaka ny amin'ny fifoazana hoe mifoaza mitsangana maty sy ny sisa. Fa io tena amin'ny Romanina toko 7:10 dia tena mazava le voalazana hoe tokony anao izany indrindra isika izy
tena andriamanitra zany de milaza sy mampafantatra sady fa tokony hanao izany indrindra tsika de tsina zany fa le fifoazana satria fifoazana no resany manaraka eo de ozy izy hoe satria fatatsika ny andro fa akehitriny zao izy eto ary izy de efa milaza sady ny fotoana hoe akehitriny izao izy dia ora tokony ifoazanareo akehitriny zao dia ora tokony ifoazanareo tika zay pasteur dia tsy tokony isy fisalasalana intsony zany hoe tena ilaina marina ve ty fifoazana ty tokony horesana marina ve izy ty ary fotoana mety iresana sy hanaovana izany ve zao akehitriny zao tsy tokony ampisalasalatsika itsony zany am'izay fa fantanina ngezabe mipetraka ara de ny hoe ahoana marina ary ny am'le fifoazana ary raha miresaka amin'ny tenin'ny baiboly zany hoe tokony anao izany indrindra isika ahoana marina zany ny am'ty fifoazana ity ya horesantsika aloha hoe ny hevitry ny fifoazana aloha zany voalohany indrindra dia midika fa misy fahatsapana ao anaty ny amin'ny hoe tena filana ny fiainana ara-panahy ny zavatra mampanahy mantsy de mihevitra mantsy ny kristianina fa rehefa mahatanteraka ny fombafomba mpivavahana arak'izay ametrahana azy izy dia mihevitra fa am'izay any dia tonga ao amin'ny fenitry ny fahamboniana ara-panahy izy ireo indrisy nefa fa kivy any izy ireo andengatsika andray ohatra amin'ny zavatra misy am'izao vamotoana misy atsika zao mikatona andray zany zao ny fiangonana de betsaka no miteny hoe ahoana ny aim-panahinay ary misy koa raha milaza hoe tena tsisy aim-panahy mihitsy ato amin'ity fiangonana ity tsy ny aim-panahy de firaisana amin'ny Kristy satria zay rehetra niona tamin'ny Kristy de voalohan'ireo aloha nitarika azy ho tonga amin'ny fibebahana maro firaisana manokana amin'ny Kristy ary io firaisana manokana amin'ny Kristy de tsy azonao io raha tsy manokana fotoana manokana ianao ho anao manokana ho am'izay fifandraisana amin'ny Kristy izay ka eo indrindra ny hoe la hoe fifoazana zany dia tonga am'ilay fahatsapana hoe ay misy zavatra tsy mety ao misy zavatra tsy mandeo na de eo ary miezaka izay atao betsaka mantsy no miezaka manatanteraka ny fombafomba mpivavahana fa izy kivy any izy ne rehefa aveo ohatra misy milaza rehefa navita conférence de tena nandreraka ny conférence iny nefa asan'Andriamanitra angely natao fa izany hoe lay ery ao anaty lay erin'ny Kristy izay azavany amin'ny alalan'ny fanahy masina ka ny fifoazana zany voalohany de mitarika ny olo tonga amin'ny tena fibebahana marina andengera isika ny volazany jaona toko fa 9 de ovakitsika ny andininy fahavalo jaona toko fa 9 ny andininy fahavalo de zao no ovaky ny teny ao ary raha tonga izy de ampiaiky zao ny fahotana asan'ny fanahy voalohany zany mampiaiky ny fahotana ny olona zany rehefa mahatsapa ny fahotana izy misokatra ny masony betsaka mantsy ny mandeha am'izay fiheverana raha jerentsika mantsy ny any amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo de raha ny lohateny eo de hoe ny amin'ny fiemorana any amparany any izany hoe fanahoana no resana iza ny inona ny fiemorana tiano resana de fiainana kristianina mihitsy ane izy hoe izay za zao mihevitra fa kristianina kanefa ay ny zavatra ataoko tsy tena maneho ny mahakristianina satria tany sainy be dehibe io lay toetra be dehibe fa aloha tonga de tsamiginatsika lay hoe tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra izany hoe raha miresaka fahafinaretana zany de ny filako de raha vao tsy mety amin'ny filako lay izy de hoe tsy izy io kanefa le filana inona amin'ny mampanota de manana fironany anota fa io fironany io rehefa manoloana amin'ny fakapana de mirongatra le izy ary mampitonga hoe betsaka ny olona manambomboatra fihetsika tondra baiboly sy ny rehetrarehetra fa izao rehefa tojo ny zavatra izay mahasorena azy izy dia tonga amin'ny fanahy fitohinana ary mety hiteny zavatra tsy tokony ho voateny ka eo indrindra zany hoe raha vao tsy mahatsapa an'izay le kristianina de manjary tsy mandeha arak'ilay sitrapon'ny Kristy
raisokely pasteur le hoe lasa forma le fivavana zany formalisme misy teny anakirainko zay mitovitovy an'izay ihany ilazana l'izy de hoe religionisme de avy amin'io zany no manome an'le hoe olona amin'ny tongony de tenentsika arak'izay le izy hoe olona religieux fa tsy spirituel ary eo zany tena zava-doza zany mahakasika an'ity le fivavana ity mahatonga atsika tena mantatra tsara hoe inona marina moa zany le tena fifoazana ahoana marina ny fisehoany zany hoe fifoazana izany mba tsy ho tafalatsako anatin'izay le hoe lasa olona religieux ianao fa tsy olona spirituel tsy olona spirituel ny resaka pasteur teo amin'ny am'le hoe fiemorana any aparany anisan'ny toejavatra iseho zany ny fiemorana amin'ny andro farany zany de fa andeha ho fatarina pasteur hoe inona kay ny zavatra niseho taloha nisy tontolo kevitra niseho zany taloha satria ny zavatra marina mantsy de hoe zay zavatra niseho taloha ka voasoratra voalaza amin'ny baiboly le izy dia iverina ary iseho anko amin'ny andro farany dia anisan'ny zavatra niseho zany voalaza amin'ny baiboly ny fifoazana fa nisy kosa nefa ny toejavatra niseho tamin'izay fotoan'izay ataontsika hoe le tontolo kevitra na contexte zany historika zay niseho zay mifandray ihany ko ary iseho amin'ny andro farany le izy dia tsara fatarina ihany pasteur hoe ahoana marina moa kay ny zavatra niseho zany raha atsotsika hoe tontolo kevitra ara-tantara mahakasika mandididina anyty fifoazana ity andeha raisika raha rehefa mijery ny toejavatra misy am'izao vamotoana izao isika ka raha mijery an'izay hoe lafi ny ara-tantara izay de ny malineo an'izay rehetra zay de ny ao amin'ny Matthieu toko fa 4 ny Matthieu toko 4 zany io aloha zany no ifantoatsika amin'ity dindinika zay ho ataotsika ity de ao amin'ny Matthieu toko 4 io zany de izao ny lohateny eo de ny nanamaran'i Jesosy ny andravanany Jerosalema sy ny iaviny indray de rehefa vakitsika ny ao anatin'io teny io de miresaka ny tempoly izy izay tianody zay le hoe fombafomba be avany satria zareo jiosy zany tena sarotiny de farazay sarotiny izy ny amin'io tempoly io de ndreny vakitsika manomboka amin'ny teny voalohany ary no niala teo ankianjan'ny tempoly Jesosy dia lasa nandeha ary ny mpianany nanantona azy ampiza azy ny rafitry ny tempoly jereo tsara zany fa te iseho reo mpianatra hoe zao ny rafitry ity tempoly ity tena manamaizy azy fa jereo tsara nge ny fomba namaliny Jesosy azy ao amin'ny 2 fa izy namalika nanao hoe tsy hitanareo va ireo rehetra ireo lazaiko aminareo marina tokoa tsy avela isy vato ifangoeto ka tsy oravana inona moa ny tena teniteny de le fombafomba mpivavahana mihitsy zay tsy maneho an Kristy fa tena sarotiny izy ireo ary zay fomba fody zay ny tiany Kristy oravana satria io zany io lay tempoly io tena sehondrareo io ny maizy azy nefa ny fanompoam-pivavahana rehetra ao amin'ny tempoly dia maneho tandindony Jesosy avokoa ary zay indrindra ny rafim-pivavahana jiosy rehetra ne tena aneo an Kristy satria ny sorona ny tempoly mantsy de sorona natao amin'ny tempoly io sao ny vampitona antsika hoe tsy fivoriam-bavaka no atao ao fa tena sorona famelan-keloko satria ny mpanota tonga mitondra fanatitra atao sorona de reny fanatitra atao sorona reny zay naneo an Kristy tanteraka le de ny jiosy zany tsy natakatra an'izay fa izy mbola le tempoly ihany no le fomba amin'ny tempoly ihany tena fierté moa zany zay indrindra nitazoniny ary izay tena rehareany mihitsy zany le izy mirehare ny amin'ny fombafomba fa ny fo nanahoana ny fahadiovam-po nanahoana ary zay indrindra ny ilaina le hoe mila mahatsapa zany hoe ahoana ka le fifoa zany de mitarika zay manokatra ny sainy araky netsika hoe raha tonga izy le fanaza de ampiaiko zao tozony fahotana aloha voalohany indrindra
ampahafatana hoe eo zany a mafandro aika tena tsy mety ty ataoko ty na de mafana fo ary a na de tena hoe manao ny aiko tsy ho zavatra amin'ny fanatanterahana ny andraikitra rera zay ampanaovina ao amin'ny fiangonana fa ny foko manahoana lay fo ary io a ny fifoasana zany de miangy avy ao amin'ny fo ary jesosy mihitsy manohina an'io a fo io tena efa zava-dehibea zay voalaza teo zay ary ny zavatra maro sady zay efa arotsika noraisina zay voalaza teo zay a andao anaraka hira anankiray sika dia hotoizantsika ny fandinihana ny ten'Andriamanitra sy ny loha hevitra zay noraisitsika zany mahakasika ny fifoazana ny hiraka ary ny faminaniana anaraka hira anankiray sika Mira
kasiratsika ny atokopira balsam fiderana avy eo anosibea zay napita afatra manao hoe misy mivavaka ho anao zany tokoa no tena ilaina amin'izao toejavatra izao anatin'ity aretina itya de azadiny fa misy mivavaka ho anao mandrakariva zay efa nanolotra ny ainy ary nanao ny fomba rehetra izy mba hamonjenanao dia aoka hitoky aminy ianao de tsy iza zany fa Jesosy Kristy. Ndao ho jerevantsika ary pasteur makasika an'le tontolo kevitra teo zany a zay mampafantatra atsika hoe inona ny zavatra niseho a zay niteraka lay fifoazana zany zay nitondra nakany amin'ny fifoazana tamin'izany fotoana zany a araka ny volazan'ny Matthieu 4:4 zay faminaniana zany izy io zay aloha zany tsara mpahafantarana fa faminaniana ny amin'ny nandravana ny Jerusalema ary mifanindry ny amin'ny faminaniana zay iseho amin'ny fiaviany Jesosy zay zany izy dika zay zany zavatra voalaza Matthieu 4:4 dia sady miresaka izy ny amin'ny nandravana Jerusalema no miresaka inko ny amin'ny fiaviany Jesosy. Ya ao amin'io Matthieu 4:4 ihany moa zany a de toizantsika ny vakiteny amin'ny 9:7 a amin'io Matthieu 4:4 de zao ny voalaza ary nipetraka teo tendrombohitra oliva izy dia nanantona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro atongavana zany ary izay ho famantarana ny fiavinao sy ny fahataperana zao a tontolo a izao. Eto zany de misy zavatra tonga de marina avy hatrany jereo tsara fa le hoe nanantona azy mangingina jereo tsara fa nreare na nijery miresaka tamin'ny Jesosy ndrafitry ny tempolo fa rehefa iresaka amin'izay le fandravana sy ny fiaviany Jesosy de ahoana mangingina ary eo indrindra zany a eo aloha zany voalohany indrindra mila jerentsika tsara izay io fisehon-javatra io fa ny olombelona zany te hiseho izy fa Jesosy kosa tsy zay ary zay no nampatonga ny retim-pianatra eto io ny zavatra nitranga fa inona marina moa ny zavatra tranga tamin'ity hoe fandravana any Jerosalema ity fa inona ny tena zavatra tranga ka tao amin'ny tempolo mihitsy no nisy zava-doza izay niseho a tao amin'io tempolo io araky ny tontolo-kevitra ara-tantarana ny contexte historique izay tsy ho tantaraiky fa tonga tsika de hitsambikina avy hatrany ao amin'ny 5:10 ao amin'io a Matthieu 4:10 koa raha hitanareo mitsangana eo amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniel mpaminany de misy fonoteny manaraka de eto ny tiana hosariana aoka isaina izay mamaky izany tonga zany ny fotoana fandiniana le hoe misaina zany de mila mandinika ny zava-misy isika fa tsy mihevitra fotsiny hoe efa tanteraka daholo ny zavatra rehetra ny fampibehoana zay atao kanefa aya raha vao tsy mandinika de ho tonga amin'ilay fandravana ary za mihitsy mety hopotika sy ho rava ao anaty zay fa inona raha ny zava-nisy tao amin'ny hoe hitrangy reo zavatra seo de voalohany indrindra aloha zany a io fandravana io de tsy inona fa ny fandravana ny sorona natao isan'andro izay iny zany de taninona am'izay satria ny sorona isan'andro de famelan-keloka de eto zany a raha mitranga amin'ny zavatra vampitona misy atsika de zao ny olona ane tsy tena mahafantatra zany fibebahana zany marina intsony tsy tena tonga amin'ny tena fibebahana raha zay sara fa tamin'ny fotoan'andro zany aloha de hoe ravana ilay sorona atao isan'andro mba tsy isiny mamelan-keloka satria inona ny antony de io toejavatra io zany a de tsy inona fa ny fahatatena faminaniny Daniel zany tamin'ny taona 700 am'zato talohan'ny Kristy rehefa nodoran'ny mpanjaka Siriana Antiochus Epiphanes 4 teo amin'ny altara zany de tena nandorony nanao fanatitra kisoa mihitsy zany izy a tamin'io fotoana io ary tia ny tena zava-doza tao amin'ny efitrano fiomanana zany a de lasa efitrano fijangajangana ary tena zavatra ratsy zany ary tsy vitan'izay fa nisy ny Andriamanitra Grika Zeus ihany koa natao tao amin'io napetraka tao zany hoe hita maso zany zay fa raha miveriny tsika ny vanim-potoana misy atsika
misy mijangajanga nefa tsy mahafantatra hoe ary amarininy ara ao amin'ny tempolo ao amin'ny fiangonana zay le hoe fahavetavetana ao amin'ny fitoerana masina fitoerana masina de raha amparaitsika amin'izao vanim-potoana misy atsika zao zany fa raha fijangajangana eo amin'ny fiangonana misy ary amarininy hoe tsy zay izy ary zay mihitsy le hoe raha vao tsy mitanina zany sika de mety miseho amin'ny fomba ety ivelana hoe kristianina fa ay zany ny fiainako mihitsy tsy tena izay ary zay ny antony hoe ilaina ny fifady ary zay ny hoe zay zany tontolo-kevitra anankiray zay ampifandraisana amin'ny zava-misy io zany aloha de hoe lay tsy fahatsapana mihitsy fa za zany zao kristianina fa za nge mety pisoloky angaza mahafantatra an'izany na mijangajanga fa tsy mahafantatra an'izay ary zay zany sary ny seho tamin'izay fotoana izay fa na Jesosy Kristy moa zany de izy dia tiany aseho ny amin'ny vanim-potoana hitranga teo de raisokely pasteur le hoe le teneninao teo le hoe noravana ny fanatitra ny fanatitra nefa tamin'izany fotoana zany indrindra atao amin'ny tempolo dia tsy inona fa famelan-kelo dikan'izay zany akoatran'le hoe noravana ny fanompoam-pihavana momba famelan-kelo ka sisisa iny ny lafiny anankiray fa le lafiny ao ambadika an'izay zany de le hoe tsy le noravana ny fanatitra di hoe tsy mahatsapa famelan-kelo ka tsolo le olona tsy mahatsapa le filana famelan-kelo manoty izy fa tsy tsapany hoe mila famelan-keloka izy mila mibebaka izy any zany le hoe anisan'le hoe noravana ny fanatitra atao amin'ny tempolo ary zay indrindra satria any lasa zao zany tsy any amin'i Jesosy tsony no heverina fa azo famelan-kelo fa amin'ny fombafomba mpivavahana ary zay lay fandrika zay izany hoe lasa fomba fivavahana no antoka kanefa ny famelan-kelo ka tsisy afa-Jesosy Kristy reny no azahoana n'izay famelan-kelo ary ny teny mihitsy Jesosy tsy ho avy antsony marina fampanota mba hibebaka de ny fitaka ataon'ny devoly zany zay no le fanajambana ataon'ny devoly andonge raisitsika ny any amin'ny Korintianina faharoa Korintianina faharoa Korintianina faharoa toko fahaefatra Korintianina faharoa toko fahaefatra de ny fahatelo sy ny fahaefatra zao vaky ny teny fa raha miafina ny filazantsara anay de miafina amin'izay ove zany inona moa le miafina hevitry miafina hoe tsy azo sy tsy takatra ahoana lay tsy takatra de hoe izay no ajambainy Andriamanitra zao tontolo zao de ny sainy tsomino mba tsy mpisahan'ny fahazavan'ny filazantsara voninahitry Kristy zay endrik'Andriamanitra tena mazava be zany ny soratra masina fa ny ataon'ny devoly zao malajamba ny masom-panahy mihitsy de amin'ny teny frantsay de hoe ataony tsy conscient mihitsy amin'ilay etahako de na manota ary de amariniko de eo indrindra hoe lasa lay fanajambana ataony mpanjaka an'izao famazina an'izao manajamba n'lay conscience mihitsy izay ahafahan'ny fehana izy io de lasa manamary teny ary fanamarenina tena zava-doza ary zay de toy izany moa zay amin'ilay Timoty teo lay Timoty faharoa toko fahatelo de zao ny any amin'ny andininy fahadimy manana ny endriky ny toe-panahy araka n'Andriamanitra nefa mandany hery lay hoe manana ny hery toe-panah'Andriamanitra mivavaka somatsara izy le filana ny fifoazana le mitarika ny olona ho conscient amin'izay étape pécheresse zay zava-dehibe tena zava-dehibe zay pasteur ary tena tsara ho fatatsika mihitsy zany zao le tontolo-kevitra zay iainantsika ankehitriny zay efa voalaza taloha mahaliana liza ary mahafinaritra hoe efa voalaza taloha ao amin'ny Matthieu toko faefatra amby roapolo lay tontolo zay misy ankehitriny ny amin'le hoe fahavetavetana ao amin'ny fitoerana masina matetika ny fahazoana an'io zany hafa foana ny fahazoana an'io indraindray hoe nitsakitsana ny tempoly araka marina izay nisy zay tena hita maso fa ny heviny anankiray koa de hoe fahavetavetana ara-panahy ao amin'ny fitoerana masina tonga tafiditra ao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetana zay mahatonga faharavana zay tontolo-kevitra ny seho zany sy voalazan'ny ten'Andriamanitra ary misy anko amin'izao andro iainantsika izao misy mbola azo ampiana ve ny fanazavana mahakasika an'izay pasteur de zay indrindra mantsy satria io faharavana io zany de amafisiny mihitsy izy io ao amin'ny Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fahatelo
Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fahatelo de izao ny vaky ny teny aza mety ho fitahan'ny olona akory ianareo fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana de iny lay nyresantsika tany amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo tonga aloha ny fiemorana ary io fiemorana io de efa hita miariary mihitsy ao amin'ny kristianina hita miariary io fiemorana io zany hoe raha vao tsy tonga am'izay fahatsapana izay hoe tena manota ary io mantsy lay hoe ny devoly zany tena gedzainy io conscience io mba hatonga anaty tsy hatsapa ary izay tsy fahatsapana zay dia tsy hatonga ho any am' Jesosy izay izy ny vahaolana de eo am'le fiemorana io pasteur tiako tsara mafitsika kely any a hoe le fiemorana araka ny fahazoantsika anazy mahazatra zany le hoe fiemorana de hoe tsy mivavaka ny ampiangonana tsony sisisy fa le fiemorana zany volazo am'le Timoty faharoa toko fahatelo dia tsy tena zay loatra hoe tsy mivavaka ave le olona fa le toetra le toe-panahy le toe-panahy mihitsy ary volazo amin'ny andiny fahadimy teo le hoe manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany ela zany hoe le olona zany mety mivavaka izy miseho izy zay le hoe lasa fomba le izy endrika toe-panahy forme manana endriky ny toe-panahy fa efa miemitra izy satria araka le volazanao teo hoe tsy conscience ony izy am'le tany zany kanefa izy tonga mivavaka sinsisa de eo zany mila fatatsika ry havana malala hoe zay zany tena hevitra le hoe fiemorana zay tian'olona zay neto akoatran'le hoe zavatra efa mahazatra le hoe tsy olona tsy mivavaka olona mivary lavo sinsisa ya io fiemorana io zany a de aseho izy io amin'ny alalan'ny hoe fanoerana ka io fanoerana io zany a de efa misy fomba anehoana azy de voalohany indrindra aloha arak'ilay hitatsika tany amin'ny Matthieu 7:20 lay toko faharoa teo amin'ny mpianatra zany de ny fréaréana de fréaréana de le io zany a amin'ny alalan'ny heverina hoe fananana toerana indrindra ao anivon'ny fiangonana de mihevitra zany fa raha vao tsy mitandrina zany dia lasa tafiditra any amin'ny lafiny ara-politika mihitsy a lay izy de misy kajikajy maro atao sy ny rehetrarehetra mba hahafana mahazo an'izay heverina hoe ho toeram-boninahitra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra tsisy toeram-boninahitra zany ary eo koa ny fandrika mantsy de izao ny fandrika de eo amin'ity lafiny ara-panahy ty mantsy de mihevitra misy mihevitra hoe manana fahamboniana ara-panamoatra ny afa-tsia ny fanahy mitovy ny fatra fa izao ny fanandramana ataonao nosy mahasamy hafa fa ianao rahana io samina ndray daolo ny rehetra fa raha vao mijanona eo anao de tsy manao fanandramana de hitavela eo fa le fanandramana miaraka amin'ny Kristy ary zay mahatonga hoe ny fiainan'ny fanahy zany dia ny zavatra ara-panahy zany fiainana andavanandro izy io ny tena marina fa tsy hoe tedavina anysy any fa fiainanao andavanandro maneho an'le toetra famboniana ara-panahy lay toetra ara-panahy ary eo indrindra no hoe lay fiemorana zany ao am-piangonana izy fa ny fietsiny sy ny fanaony tena hafa be ary zay zany hoe anisan'ny ilazana nyty hoe fiemorana ty fa tsy hoe tsy tonga mivavaka tany am-piangonana izy ohatra zany zao rehefa miresaka am'zanako ohatra de zay mola hoe rotorotom-piainany ty tena manahirana de rehefa tratrany ohatra hoe mifo de tonga de nisy ny telefony hoe maika be de tsy navita fiambenana maraina zany de hoe ary to tsy nanao fiambenana maraina tsika tsy le tsy nanaovana fiambenana maraina ny olona fa le fahazarana hoe inona le fahazarana mipetraka de lasa zao ny fitaka ataony devo koa de lasa ataony manamelo tena ary io fanameloana io koa raha vao tratran'izay fanameloan tena zay dia lasa tsy mirindra ary tsy milamina mihitsy ka eo indrindra zany hoe izany zavatra mampifanjeva ao an-tsaina rehetra zany satria eo mihitsy zany teny devoly atao le mampifanjeva an-tsaina mba hatonga anao anamelo tena zay anankiray fa le tsy mahatsapa omeloka koa iny ny tena zava-doza indrindra tsy fahatsapana me ka zay ny ilainan'le hoe mila tonga ny tena fifoazany tena toe-panahy araka an'Andriamanitra zava-dehibe ny afatra zay omen'Andriamanitra atsika
zavatra zay afatra zay mifandraiky indrindra amin'ny vanim-potoana zay hiainatsika ankehitriny araka volaza romana toko fatelo ambin'ny folo hoe tokony hanao izany indrindra isika satria fatatsika ny andro ary ankehitriny zao dia ora tokony hoazatsika. Efa nazavazavaina teo zany a ny tontolo-kevitra manodidina zany hoe fifoazana izany a tena mazava mivolaza ny tenyandriamanitra Matthieu toko faefatra amby roapolo, Timothée faharoa toko fahatelo sy ny Korintianina faharoa voalaza teo le izy ny makasiky manodidina zany fifoazana zany a zay milaza amitsika fa tena ilaina ny fifoazana ary tena mila mifo isika zay ihany ny vahaolana ny amin'ny toejavatra zay atrehtsika ankehitriny mila mifo isika ankehitriny. Andeha anaraka hina anankiray sika pasteur feon'ny Calvary modi zay no hira zay hoaratsika dia hotoizantsika ny tapany farany makasika an'ity lohahevitra ity am'ty anio ity. Iverena nindrai
Izawanekambulati Omiverena mudi Umbarenave La fenitu Puniansu Mudi Arelanane Izawanekambulati Omiverena mudi Izawanekambulati Omiverena mudi Izawanekambulati Ankasitrahantsika ny atokopira fion kalvaria nampita hafatra manao hoe modia relainan'io izy izay miresaka ny amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra zany le tahaka an'le zanakadalo amin'io katoko fafito ambin'ny folo le niverina tany am'raina izy kanefa mialohan'izay dia voalaza hoe nody ny sainy aloha voalohany indrindra zay nody ny sainy zay zany le fandray tsara mihitsy am'le fanazahoana nampitena teo le hoe conscient nody ny sainy conscient zany ny amin'ilay toerana misy anazy de iny no nitarika azy ody hiverina any amin'ny rainy zay ena ndeo faraparanantsika ny loha hevitra sy ny fandinena ten'Andriamanitra amty fanomboana ihany zany ny androany sabata fa mbola hitohisantsika fandinena nyty loha hevitra ty tapany farany izay amaraparanantsika ny amty an'io ty zany amafisina kely zany ny eo amin'ny Matthieu toko 7:10 de zao no voalaza ary am'izany andro zany de ho tafitohina ny maro ary ifampiapanga sy ifankahala izy zany hoe nitoedy zavatra zany de lasa mitarika ho am'izay zany hoe le fangejana atao mpanjaka zao famazinany zao ny masom-panahy zany de atonga ny tsy tompon'ny tena intsony zany ary iseo reo karazana toetra ireo satria nahoana de amafisiny zany iny ao amin'ilay ny Tesalonianina toko 2:7 teo aza mety ho fitahin'olona akory ianareo fa tsy ho avy zany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana efa horesaka teo ka iseo lay lehilahinota de lay zanaky ny fahaverezana mifandray ihany reo tenireo de lay fiemorana sy lay lehilahinota de tsy inona izy io fa lay mitondra amin'ilay fotom-posainana ho amin'ny tsy fankatoavana fikomina ary zay zany izay mitondra ho am'izay de zay le lehilahinota ary ny zavatra misy de zay le hoe io lay fikomina io mihitsy ary mikomy io antena zava-doza de toy izany ao amin'ny andininy fahasivy zany io amin'ny andiny fahasivy ary ny fiavian'ilay iny de araky ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra ny zava-misy iainantsika am'izao fotoana zao nge raha ty fandaingana ty de efa normal le be debe ny fandaingana ary raha miresaka fotsiny tsika amin'ny serasera rehetra de lay fisolokina matsiraviny zany zavatra zany ary dikan'izay zany de efa potika mihitsy ny fisainana ary indrindrandrindra ny tena zava-doza de ny kristianina raha tafiditra ao anatin'izay fisolokina izay fa tsy mahatsapa hoe aiza ty misoloky nefa kristianina ary eo indrindra zany io zany mato zany lailailaloata zany hoe efa misy de satria efa voageja tokoa zay fisainana zay ka raha tsy miasa ny fanamasina raha tonga izy de ampiaky zao tao zao niny ny fahotana aloha voalohany indrindra de miteny am'izay izy le fahamarinana
ka inona io fahamarinana io dia io teniteneniny jesosy rehefa ho atao batisa izy satria jaona mpanao batisa rehefa nahita azy nahitany jesosy tamy avy any satria zao mpanaovana batisa teo amin'ny ranon Jordana dia nilaza izy fa nanyamany fehikiampany jesosy ary dia tsy hita fa teny jesosy ekeo ihany ankehitriny fa zao natanteraka lina izy fahamarinana satria teo eo ambatisa zany anehoana an'ilay hoe fahatongavana tena fibebahana fa anehoana an'ilay fibebahana mano ka hoe tonga izy zany hoe ny fiainana ara-panahy zany dia mila fahaterahambaovao lay fo teo aloha lay fo tsy nanaiky mikomy iny lasa nomeny jesosy fo vaovao iny zany le hoe conscient dia zay le hoe takan'le zanakadala rehefa natsapa izy hoe tena efa tsisy ty fiainako ty rehefa teo anoloan'ny kisoa dia eo vao nahita hoe ay tsizy ny fiainako nodiny sainy ka zany hoe lay fifoazana zany tena zava-dehibe raha vao tsy tonga amin'io ary asan'ny fanatanteraka io reto misy teny a izay notsongaina mihitsy moa dia zao ny voalaza ny teny alohan'ny aran'ny fitsaran'ny Kristy farany amin'ny tany dia isy fifoazany toe-panahy araka ny Kristy eo amin'izay tsy mbola hita hatramin'ny andron'ny apôstôly eo amin'ny vahoaka ny Kristy arotsaka amin'ny zanak'Andriamanitra ny fanahiny sy ny heriny satria na ny antony dia ty mbola misy fanambarana anankiray maro ireo izay tsy manana fiainana araka ny fanahy no voasoratra ao amin'ny boky mpiangonana ny anarany kanefa tsy mba voasoratra ao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry mety ho tafaray amin'ny fiangonana izy ireny kanefa tsy manana firaisana aman'Andriamanitra akory mety ho feno zotom-po izy ireny eo amin'ny fanatanterahana ena ndraikiny ary mety olona mahavitrika misy aina no fijery azy kanefa maro amin'izy ireny no manana anarana velona kinanjo maty ary eo indrina zany hoe la fiainana ara-panahy zany firaisana tanteraka amin'ny Kristy fa tsy fombafomba mpivavahana ary izay le hoe lasa mitoky amin'izay fombafomba zay dia mamorona etsika maro samihafa andrindra etsika isehoana everina hoe rehefa manao zavatra goavana manao ny fisehoana be dia mihevitra hoe zany ny tena misy zavatra ara-panangeza be ato rehefa malala lay mpamitaka dia mbola mamitaka hatramin'izao ary fifoazana io koa nala misy any amin'ny tsizy ihany koa fa mbola mitombo ty programmatsika ty a dia mbola hojerentsika amin'ny fotoana manaraka fa ireto misy teny izay jerenao amin'ny Galatiana toko 5:7 Galatiana toko 5:7 fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy azahoanareo manao a izay zavatra tianareo ary eo indrindra mifanohitra zany hoe lay mifanohitra kory dia hoe araka ty voalaza ao amin'ny Korintiana 1:7 ty Korintiana 1:7 fa ny olona zay araka nofo ihany dia tsy mba mandray izay any fanan'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany sady tsy avy izay le hoe mifanohitra satria araka ny fanahy no amantarana azy ny fanahy dia fahazavan-tsaina izy io ary rehefa tonga ao anatinao ny fahazavan-tsaina dia lasa mahay manavaka ny mety sy ny tsy mety amin'ny teny frantsay zany dia misy an'ilay hoe esprit de discernement ary zay rehefa tonga ao amin'izay dingana amin'ny tena ara-panahy izay firaisana amin'ny Kristy izay tsy hosaha zany zany dia efa fantavajanga tsy hosaha zany tena tsy sahany zany satria efa manana l'esprit de zay indray rehefa manana tsy hosaha amon'olo zany tsy hosaha angalatra zany ary tsy anamarina nao vinanao vinany fahotana ary zay le fitaka ataon'ny tontolo fitaka ataon'ny devoly noho izany ny toe-javatra iainantsika amin'izao fotoana izao dia zao tsisy mampatahotra na kely ary na nofaty ara tsy fa ny mampatahotra dia ny anaraka tsy ho voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana zay ny tena mampatahotra misy an'le citation mahafinaritra be le citation voalaza teo iny le hoe mety voasoratra amin'ny boky ny fiangonana ao izy ny anarana nefa tsy voasoratra any amin'ny boky ny fiainana mety ho membre zany izy satria voasoratra amin'ny boky ny fiangonana membre amin'ny fiangonana fa tsy voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ny anarana ary zay no mampatahotra tsy no faty rehefa avy eo no mampatahotra tsisy tokony hampatahotra zay fa ny soratra azy dia malaza hoe sambatra izay maty ao amin'ny tompo
fa ny mampatahotra dia io fiainako izay kay za ty tsy mahatsapa ary tsy ho tonga amin'ny tena fibebahana satria amin'izao fotoana zao raha tonga amin'ny fibebahana marina ny mpanota anankiray dia voavelany elony ary tsy vitany voavelany elony fa le hoe fitsarana dia izao amin'izao fotoana zao mandalo fitsarana ka izao rehefa mandalo amin'ny fitsarana iny ianara zay any an-danitra moa ino miseho dia izao raha toka ny bebaka dia izao ho voakosoka mihitsy ny fahotana ary izay voakosoka ny fahotana ilay tombokasen'andriamanitra velona ary zay ilay tombokasen'andriamanitra dia hosoratanao amin'ny bokin'ny fiainana mianarana ary zay le fitaka ataon'ny devoly mba tonga ny olona tsy ho tonga amin'izay ho varino zay le manajamba fanahy ka tena ilaina ny ho tonga amin'ny tena fifoazany tena toe-panahy araka an'andriamanitra conscient ny état ary amin'ny mampanota dia amin'izay fotoana zay afaka nonona amin'ny masombovany ny fahotana misy famaritana kely azo omena pasteur ifa voalazanao teo ihany izy mahakasika le fifoazana matetika dia raisina ohatrany hoe fietsehana goavana be le fifoazana kanefa mazava tsara amintsika zany voalazany ten'andriamanitra ny atao hoe fifoazana malina fifoazana eo amin'ny toe-panahy misy alay andala tena koa zay vakina tao amin'ny herin'ny fanandrina izy iny raha tsisy zay malaza hoe alohan'ny avian'ny kristy izy dia isy fifoazan'ny tena toe-panahy araka ny kristy fifoazan'ny tena toe-panahy araka ny kristy dia manamafy an'izay zany ity famaritana zay nalaina tao amin'ny commentaire biblique zany nanome le famaritana dia amin'ny teny frantsay izy dia ovakiko amin'ny teny frantsay dia avy eo azavaitsika fohifohy réveillé famaritana zany nomeny commentaire biblique dia inona ozy izy le famaritana dia ozy izy izy hoe le mot réveil n'est pas utilisé dans la Bible pour ce réveil spectaculaire et collectif de la foi que l'on désigne depuis le XVIIIe siècle par ce mot. Zay zany le famaritana mazava be izy hoe tsy fietsehana spectaculaire izy réveil spectaculaire et collectif de la foi tsy zay zany ny famaritana ny atao hoe fifoazana voalazana eo izy fa mazava ny voalazany ten'andriamanitra hoe ny tena fifoazana dia tsy na fa zay le hoe amin'ny tena fibebahana zay miainga avy amin'le hoe fahatsapana fahatsapana conscience ny fahatsapahanao ny etanao mihitsy zany zay mitarika anao any amin'ny fibebahana ary tondra fiovampo marina izy amin'izay fotoana mitarika fiovampo mbola hidirantsika daholo moa zany ao arina ao zany fa fanomboana sy fampidirana zany no nataontsika tamin'ity sabata ity teny farany azo ampitena pasteur manoloana ny toe-javatra manahirana isika amin'izao fotoana izao dia ty hoe arety mandringana io moa zany efa voalaza ary efa ambarany soratra masina zany ny fisin'ity arety mandringana ity araky ny hitantsika ao amin'ny salamo fa araiky amin'ny 70:1 salamo fa araiky amin'ny 70:1 na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizana na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitaotao vovonana zany hoe aty amparany aty dia isy zay ary matahotra fa tsisy tokony ho atahorana araka n'izay fanazavana izay tsy andringana ny olona nao vina Jesosy Kristy fa voalohany indrindra hitarika ny olona tonga amin'ny tena fibebahana marina ary izay tonga amin'ny fibebahana marina dia ho voavelany elona ary azo antoka na maty ary izy famonjena azo antoka ny famonjena ka na maty ary izy dia zao rehefa ho avy Jesosy dia hitsangy satria io matio 7:20 io dia fiaviany Jesosy mihitsy ka ny devoly zany mamitaka mba tonga ny olona tsy hiomana tsy tavoana fa ataony variana amin'ny fombafomba izay iverina izy zay no atonga azy hovaonjitsia ao amin'ny Kristy rery ihany aleo amin'ny efitra masina indrindra izy ankehitriny mbola mifona ho an'ny olona rehetra mbola ao anatin'ny antsony hoe androm-pahasoavantsika amin'izao fotoana izao ka izao tsy ny zavatra ivelambelany fa ny fampifatoanao ny fiainanao tanteraka ao amin'ny Kristy rery ihany no antoka ho anao ary tsisy mampatahotra na dia kely akory ary izany fahafatesana izany tsy misy zany fa izao rehefa azonao antoka ny fifandraisanao amin'ny Jesosy izay vonona ny amina fosy amela heloka izy
de izao azo antoka ny fiainanao mandrakizay. Fifandraisana amin'i Jesosy Kristy zay zava-dehibe zay ary zay zany le tantarany mihitsy zany le tantarantsika hatramin'ny voalohany dia ny fifandraisany an'Andriamanitra tamin'ny olombelona tany Edena avy eo tapaka sy potika izy de averin'Andriamanitra indray zay fifandraisan'izay ary zay ny tena ilaitsika indrindra amin'izao andro iainantsika izao mialohany avian'i Jesosy Kristy zay tena mifafenony ny fifandraisana amin'izay fotoana zay satria hiara mitoetra amintsika ozy izy voalazan'ny Jaona 2:10 hoe ka izay toerako no itoeranareo koa amin'izay fotoana zay ka zava-dehibe ny ten'Andriamanitra zay nampitaina tamintsika. Andia hoentintsika mbavaka izay afatra izay noentina teto izay. Rainay izay any an-danitro ianao lahy iraina ny lanitra sy ny tany tompontompanjaka ny mpanjaka amy efanjavatra rehetra atolotra eo anao ry any dera sy ny laza ary naitra mandrakizay ny mpanjaka an'izao famizinana zao dia miezaka amin'ny fe ny masom-panahinay tsy fantoko aminao Jesosy fa hifantoka amin'ny manofo amin'ny mahampanota ka manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao hifonana aminao zany Jesosy mamindrafo aminay ianao mamena ny elokay misaotranao noho ny teny zay nentina teto ny amin'ny filana ny fahatongavany saina ho amin'ny tena fifoazany toe-panahy araka anao Jesosy ty tontolo ty dia mangejanay rena mpanjaka an'izao famazinan'izao variana amin'ny rehaka momba zao fiaina zao filany maso ary ny fitediavam-pahafinaretana fotsiny ihany fa tsy nitady anao Jesosy eo atotio aminao ny fijeriny tsirairay avy ary ao ka atsapa fa miditra nitsehatra anavao ny fiainanay ianao eo anatrehan'izao arety mandingana izao ihany koa dia ataovy mahatsapa ny tsirairay avy ananatoky ao aminao fa ao aminao rery ihany ny vahaolana fa tsy ny hoe ny fanatanterana zavatra izay omeny ty tontolo ity fa ao aminao ny vahaolana koa atareo mba hatoky sinanao ary aoka vita fiavana aminao ny tsirairay avy tonono sy angatana amin'ny analinao tsy okisy ny vavaka amen amen. Zay zany ny amin'ity andro ataontsika hoe voalohany tia ny amin'ny fandinena n'ilay loha hevitra mahakasika ny fifoazana ny iraka famitana ny asa ary ny faminaniana mbola manatena ny iaratsika amin'ny manaraka anoisantsika ny fandinena ny ten'Andriamanitra amarana ny fotoana amin'ity sabata ity anko isika anaraka hira anankiray isika hirany groupe Jacqueline mitondra lohateny azavaliana ary aorinan'izay dia andray ny afatra fampahelezana isika vatsy zay hoentintsika miatrika indray ny hinemana zay omen'Andriamanitra atsika iarahana amin'ny pastora Andro Mahoaka Fentso izay mirahalahy dia mametraka ny mandram-peona ho amintsika ho amanaraka izay ary mirary indrindra ny fiadanany tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Manam-peona tompoko. Azavaliana ity nyandry Jesosy ity misy toerana tolony anao ingao ny famindra halakilaky ny dia miandriany ilay kanto indrindra miatatao sanatria ingao ny famindra halakilaky ny dia miandriany ilay kanto indrindra miatatao sanatria
mitarika satria mierika anjinatrany ilay kapiteny ingaingao ny famindra alakilaky ny dia miandriany ilay kanto indrindra ny atao tao sanatria ingaingao ny famindra alakilaky ny dia miandriany ilay kanto indrindra ny atao tao sanatria nasarudalana tsy esakanana maminy mody atao fanafody efelano sasamiandry any andany trambony komiomana zata fandrimandry any la fiainana tony efelano sasamiandry any andany trambony komiomana zata fandrimandry any la fiainana tony ravoravo ny fonay noho ny fitondra manolotra ny araba mampirarintso ho antsika mianakavy am'izao oran'ny sabata izao ary manonona ny fiadanan'ny tompo a mba eo anivontsika tsirairay avy tonga amin'ny fotoana zay enotsika ny teny sy ny afatra avy amin'Andriamanitra isika ka mbola saiko ianao a iaraka ivavaka isika tompoko vavaka isika tompo Andriamanitray ravoravo ny fonay noho ny fitondranao sy ny fitantananao ka de mbola tsatra izao fotoana manokana izao zay enonay ny teninao mitenena aminay mandrakariva fa voninkaino zay ary ka ny fanahinao elo lalana izany teny zany anokatra ny fosy ny fanahinay ka de mba tsy verina maina aminao ny teny raha tsy mikasika ny fiainanay tsirairay avy aminaran'i Jesosy amen endry izy mianakavy ijery loha hevitra manokana isika androany miainga amin'ny tantara efa somary mahazatra atsika de loha hevitra momba ny tombambidy sy ny lanja misy ny tsirairay avy izany raha jerentsika manokana ny toko sy andininy zay nofidina androany de miresaka ny amin'ny tantaran'ny Zakaiosy tantaran'ny Zakaiosy zay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Lioka toko fa 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 10 aitsika tsara ny tantara kanefa melohan'izany indrindra de ndao resahantsika kely aloha hoe ahoana moa ny amin'ity hoe tombambidy na lanja ity raha jerentsika ny maha-olombelona atsika dia efa mitotongana be ihany ny tombambidy sy ny lanja ny fiainan'ny olona sy ny toetra ny olona misy lafim-piainana maromaro mamaritra ny maha-olombelona anatin'ireny ny lafi ny ara-batana ny ara-tsaina ny ara-tsosialy ny ara-toekarena eo ihany koa ny ara-panahy indrindraindrindra de tsy sapa fa tena mitotongana zany ankehitriny nanahoana re zany tany amboalohany de jerentsika ny fototra ao amin'ny Genesis toko voalohany Genesis toko 2 ary ny toko 7 no mampiseho atsika zany lanjana ny tombambidin'ny olombelona izany tany ampiandohana Andriamanitra no nahary antsika ary raha mijery tsika ao amin'ny Genesis toko voalohany 5:20
de misy teny ao hoe andeha tsika amorona olona araky ny endritsika zany hoe isika io zany olombelona de noarina araky ny endrika andriamanitra tombambidy manahoana re zany lanja manao ahoana re zany hoe nampitoviana amin'andriamanitra izany ny faharoa rehefa mifarana ny toko voalohany any andiny faraky amy telopolo de miresaka ny ten'andriamanitra fa rehefa hitan'andriamanitra zay rehetra nataony de indro tsara indrindra izany tsara indrindra ary tsika olombelona ao anatin'io tsara indrindra io ny fanontaniana mipetraka hoe fanana ahoana ary tsika ty no lasa ny totongana toy izao lasa simba ny ara-panahy simba ny ara-toekarena simba ny ara-tsosialy ary rava ny eo amin'ny maolona antsika manontolo mihitsy meratsy mandrakariva raha jerentsika any ny tantara ao amin'ny genesis io toko faharoa andininy fahenambefolo sy ny fitambefolo de andriamanitra mamezaka fitsipika ny mba aretany zany fahasambarany zany fahatsarany zany tombambidy zany lanja napetraka teo amintsika izany kanefa rehefa azoitsika ny genesis toko fahatelo de nisafidy reo razambetsika fahiny ny nanova izany noho ny safidy diso zay natao dia nitotongana izany lanja sy tombambiditsika olombelona izany lasa simba hatramin'ny tany zay nonenantsika aza potika ny eo amin'ny lafiny ara-panahy ara-tsaina ara-batana ara-tsosialy ara-toekarena aza de potika avokoa zany rehetrarehetra zany nohon'izay safidy diso izay mafinaritra nefa fa misy filazany tsara voalaza ao am' genesis toko fahatelo andiny fadimembefolo de miresaka amitsika mazava ny ten'andriamanitra fa mbola andresy io tarana vehivavy io mbola ho arenina mbola ho averina amloniny io ndray androany amin'ny alalan'lay zanak'lay vehivavy de tsy iza moa zany aitsika tsara fa jesosy kristy tonga eo amin'ny tantarany zakaiosy am'izay zany tsika zao ary miezaka ny mampifandray izany tombambidya izanya teo amin'ny fiainany manokana raha jerentsika io teny hoe tombambidy io zany zao de azosika fariparitana hoe zay omen'ny olona anao ve zany ny tombambidinao zay tenen'ny olona zay hitsaran'olona anao ve zany ny tombambidinao na koa hoe ny toerana misy anao ve mamaritra ny tombambidinao ny faripaizanao ve ny ray aman-dreninao ve ny fanananao ve ny olo-patatrao sa inona ny mamaritra ny mahizy ny lanja ny olona anankiray raha jerena mety samy anana ny avaliny isika tsirairay avy fa misy mpanoratra anankiray manoratra kristiana de tsy izy izany fa Nancy Van Pelt ao amin'ny bokiny anankiray de milaza izy fa ny tombambiditsika ozy de tsy tokony izay apetraky ny olona amitsika fa izay napetrak'andriamanitra ho antsika averiko tsy izay apetrapetraky ny olona amitsika no tena tombambiditsika fa izay apetrak'andriamanitra ho antsika de za te hiteny amintsika sady am'izao fanomboany zao hoe tsara ianao natao tamin'ny endrika andriamanitra ianao tsara indrindra ianao ary tian'andriamanitra manokana ianao zany mahatonga azy naniraka ny zanany lahatokana mba hamonjy na de ianao rery aza mpanota de tonga jesosy kristy ary ny bokyny petera moa de tena miresaka ny am'izany fahatsarantsika sy ny tombambiditsika izany makasika an'io fahalavony io na de fahalavo ary tsika de mbola omen'andriamanitra tombambidy manokana ny amin'ny fanavotana izany jerentsika ny petera voalohany toko voalohany andininy fahavalambefolo sy ny sivambefolo petera voalohany toko voalohany andininy fahavalambefolo sy ny sivambefolo vaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny entindrazana fa ny rasoan'i kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina zany hoe ny rano jesosy kristy no ny latsaka mba hahatonga atsika vovonjy zany ny faneon'andriamanitra fa itsika io de misy vidiny aminy itsika io de tena ilaina isika ary tena manana tombambidy sy lanja manokana eo anatrehan'andriamanitra ka ny rano jesosy raha volamena tsy mavidy ny fiainana mandrakizay zay ho raisitsika raha ny fananana sy ny diploma sy ny zava-misy eo amin'ny fiainana tsy azahonan' zany fa ny rahasoan'i kristy no navita izany ka manana tombambidy ianao satria voavidiny kristy ianao ny tenin'ny mpanoratra anankiray kristianina zay tena ankafiziko ihany koa de tsy izy zany fa ny anabavy Ellen White de miresaka izy ao amin'ilay bokytsika hoe tana masoandro ny fahasalamana tana masoandro ny fahasalamana
eo amin'ny pejy faharoa am'zatro de miteny toy izao: ny farantsakely very ao amin'ny fanoarana natao mpamonjy de mbola vola fotsy andry na de mipetraka tao amin'ny loto sy ny fakofako azy. Ny tady azy ny tompony satria nisy vidiny izany. Toy izany ny fanatsirairay na de afa-baraka noho ny fahotana aza de mbola sarobidy ihany eo amin'Andriamanitra. Zany hoe itsika tsirairay avy zany na de efa nalainy fahotana baraka na borida ny fahotana ary tena mitsikasina ao anatin'ny fakofako ny fahotana isika de zao misy vidiny isika tahaka an'ilay farantsakely ka mbola tonga Jesosy mbola nitady mbola nikatsaka antsika anatin'izany fakofako zany mba aseho indray fa itsika de manana tombambidy ary ho averina am'loany ho arenina indray ny fiainantsika ka ny famonjena zany tsy hoe resaka famelan-keloka fotsiny ihany raha Jesosy no anontaniana, tsy hoe resaka hoe ara-panahy fotsiny ihany fa eo amin'ny lafim-piainana rehetra mihitsy zany de vonina merina am'loany atsika Jesosy Kristy. Ary rehefa mijery andreny ohatra amin'ny baiboly reny tsika de mahita betsaka ny am'zany hoe taverina eny anivon'ny fiarahamonina lasa normal ara-dalàna indray ny fiainan'olona anankiray rehefa mifanena am' Jesosy izy. Anao antsika de hijery manokana ny tantaran'ny Zakaiosy, tantaran'ny Zakaiosy arak'le toko sy andininy teo andeha fariparitatsika rehefa haitsika tsara le tantara vakitsika hatramin'ny voalohany aloha izy de aveo tsika andray lesona avy am'zany. Zao mivoambaro amin'ny Lioka toko 7:1 hatramin'ny 10. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky any Jeriko ary indro lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe ny mpamory sady manan-karena ary nitady ahita an Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy. De niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy hizahany Jesosy fa efa handalo tam'izany lalana izany izy. Ary efa tonga teo Jesosy de niandrandra nanao taminy hoe: "Ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao anio." De nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary raha nahita izany izy rehetra de nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha ny an-trano ao amin'ny lehilahy mpanota izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe: "Indro tompoko, ny antsasaky ny fananako omeko ny malahelo, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana de onerako avy efatreny izany." Ary hoy Jesosy taminy: "Anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak'Abrahama koa. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very." Efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Ravana malala andeha jerentsika tsirairay avy ny tombambidy izay nomen'Andriamanitra any Zakaiosy ao anatin'ity tantara ity. Mazava ho azy fa ny ray aman-dren'ny Zakaiosy izay ponina teo Jeriko zany mametraka ny Zakaiosy tao Jeriko de nanana tanjona manokana tamin'ny nanomezana ny anarana hoe Zakaiosy. Raha fantatrao fa ny anarana hoe Zakaiosy de hoe ilay marina izany. Ny ray aman-dreny zany mba nametraka tanjona nofinofo hoe ity zanako ity mba ho marina, ho tsara ty zaza tsara ty zanako ty. Zay zany napetraka. Ary ny tanàna Jeriko indray raha jerentsika ny hevitry zany tanàna zany de hoe ilay tanàna ny anitra, zany hoe zava-manitra zany, mahafinaritra ao amin'ity tanàna ity saingy misy ny zavatra rehetra koa nefa amin'ny mahatanàna fivezivezena azy. De tao anatin'ny Jeriko no nonena ny Zakaiosy. Azo antoka zany fa natonga ny Zakaiosy ho Zakaiosy amin'ny toetrany sy ny maizy azy de no tontolo iainana nisy azy tao amin'ity Jeriko ity. Raha ohatra mahafinaritra zany ny olona tao de mahafinaritra i Zakaiosy. Raha misy olona mampiana-javatra tsy mety zany tao a Jeriko de azo antoka fa tsy mety koa zany no toetra ny Zakaiosy na de teo aza ny fanindriny ray aman-dreniny. De mandeha ihany ny resaka. Raha mijery tsika de no faritana soma tsara ny momba ny Zakaiosy. Izy dia manana asa tsara, lehibe ny mpamoretra. Raha am'izao andro tsika zao tsy haiko hoe ino ny olona io fa manana toerana ambony zany izy, azo antoka izany. Tsy piasa tsotra zany fa cadre na hoe lehibe ao anatin'ny orinasa zay misy azy amin'ny famoriketra. Fa telo raha jerena ivelany ihany koa zany ny zavatra misy
de anisan'ny sorita ny tenin'andriamanitra fa i Zakaiosy dia mpanan-karena izy. Raha jerena zany zay hoe vinany ray aman-dreniny zay ny asany ny fananany ny klasy sosialiny zany de anisan'ireo mpanana izy de zao tsara zany Zakaiosy raha jerena indray mijery zay momba azy izay manana ny fahatsarany izy ao anatin'ny io tantara io. Ny anarany de hoe ilay marina, ny toerana misy azy misy anitra, ary ny asany asa ambony, ny tanànany de efa resahana teo ny fari-piainany klasy sosiala misy azy de anisan'ireo mpanan-karena izy. Fa saingy zao anefa manana zavatra ratsy ihany koa ny ampampiainany Zakaiosy, ary eo ny atsapany fa na de ananany ary ny zavatra rehetra manambola izy de misy tsy fahafenony ny fahasambarana nisy taminy, ary nisy banga teo amin'ny fiainany Zakaiosy. Zany no mahatonga azy ny katsaka ny aona am' Jesosy. Zany hoe mety azotsika lazaina hoe salama ny poketrany Zakaiosy, mety hoe salama ny eo amin'ny fiainany manokana, fa misy ampahany am'ireo lafi-piainan'ireo tsy salama, ka mila fenona izany tsy zavatra misy eo am'zany, mila sitranina izany de nitady an' Jesosy izy. Jerentsika tsara fa amin'ny mahalehibe ny mpamoretra azy amin'ny faraparan'ny tantara moa miresaka an'izay hoe misy zavatra ozy nalaiko tamin'ny fanambakana, zany hoe nisy asa somary misy makamaka mametsifetsy natao tamin'ny olona tao de lasa nanambaka olona izy. De reny zany anisany mamaritra n'le lafy ratsy ny Zakaiosy indray, ary reny ny hitan'ny olona, reny no fantatry ny olona fa tsy le tsara ao anatin'ny fiainan'ny Zakaiosy fa le ratsy ny tsapan'ny olona. Ny hitan'ny mason'ny olona zany de le izy maka ny volan'ny olona amin'ny mpanangona hetra amin'ny mahalehibe mpamoretra azy. Ny hitan'ny olona de ny alavany zay foy. Raha tany amboalohany haitsika tsara ny tantara fa Adama sy Eva zany de hoe lava zany. Tateorina nenaninona ary abatana zany zao menitotongana ny valeur ny tombambidy ny mahizy azy ny olona anankiray de mefoy tsy hoe akory hoe vefoy rehetra de maninona fa ny tinambara zany de Zakaiosy zany de ao anaty de anisany anesoesona azy eo amin'ny fiarahamonina, anisany ijerena ambony sy ambany azy zany eo amin'ny fiarahamonina. Ka izao anefa na ahoana rehefa mamakitsika ny andininy faraparany eo amin'ny andininy fahafito ohatra de zao mivoambara amin'n'ny Jesosy ary raha nahita izany izy rehetra de ny monomonina ka nanao hoe lasa mandeha iantrano ao amin'ny lehilahy mpanota izy. Ny olona zany ny fijerin'ny olona ny Zakaiosy de nataony bangitokana fa mpanota i Zakaiosy. Tsy hita ny lafy tsarany fa le ratsy no hitany. Ny fanontaniana mipetraka nefa reto olona mitsara, reto olona miteny mametraka ny tombambidiny Zakaiosy reto mo tsy mpanota koa va izy ireo? Azo antoka fa mpanota avokoa izy ireo, fa nalahelo izy ireo noho ny fidiran'i Jesosy tao an-tranonyity Zakaiosy ity. Ny zavatra tia nambara amintsika de zao: rehefa voaniditra ny tanànany Jeriko Jesosy de tsy ho an'ny reto karazan'olona reto zay mitsara sy manilika ny hafa, fa ho an'le matsapa ny fahotany mihitsy no natongavany eo, na nitsy na maky an Jeriko izy ary misy rendez-vous, misy fotoana ny fanaovany amin'ny Zakaiosy manokana. Mety tsy fantatry Zakaiosy zany fa Jesosy efa mahafantatra meloha fa eona amin'ny Zakaiosy izy ary an-trano ao an-tranon'ny Zakaiosy izy. Tiako ambara aminao koa androany, na aiza toerana misy anao, na inona sarangam-piainana misy anao, na ahoana ny fiantson'olona anao na ny fanondron'olona molotra na mety hoe tsy haiko fitondran'ny olona anao de zao anitsy eo amin'ny tanànanao io koa Jesosy androany, andalo eo amin'ny tanànanao io koa Jesosy ary tsy hijanona eo fa androso eo amin'ny fiainanao ary anasitrana sy hikasika ny lafim-piainanao rehetra izy. Ary toy izany ny an'ny Zakaiosy, faly sy ravo izy rehefa nandroso tao an-tokantrano Jesosy. Ianao koa ve mba toy izany? Fa raha zoitsika ny tantara de zao misy zavatra mahafinaritra koa ampianarin'ity tantaran'ny Zakaiosy ty atsika, ary tsara amintsika no mahita izany androany satria rehefa naneho mpitiavana ny olona anankiray, rehefa nikasihan'i Jesosy tamin'ny lalan'ny fitiavana ny fiainan'ny Zakaiosy, tsy nanilika azy izy de
mifindra tany any Zakaiosy izany fitiavana izany. Hitantsika zany zao amin'ny tantara io fa voavantany ny an-trano tao an-tranony fotsiny Jesosy de teny avy an-trano fanambarana avy an-trano nataony Zakaiosy hoe zay rehetra malahelo de omeko ny atsasaky ny fananako ary zay zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana de onerako avy efatreny mba ataovy ny kajikajy raha ny atsasaky ny fananany no efa omen'ny olona ary zay rehetra nakany hatramin'izay ny esany zay ho averiny efatreny de mba manahoana ny farim-pananan'ity Zakaiosy ty amin'ny farany. Tsika no maminavinan'izay fa zao ny zavatra mahafinaritra rehefa naneho mpitiavana ny olona anankiray de mahay maneho fitiavana ihany koa izy. Tsy sarotra aminy manome, tsy sarotra aminy manolotra, tsy sarotra aminy nytia ny hafa rehefa nitiavina izy. Ka zao lesona nitsoatsika. Misy olona indray sarotra tiavina eo anivon'ity fiarahamonina misy atsika ity. Misy olona ohatran'ny mampatahotra na ny faneraserano ny toy izany. Fa zao tsy latsa, tsy fitsarana, tsy fanendrehana no ilain'ireny olona ireny fa manome modely atsika Jesosy eto hoe ny fitiavana de hay ny fitiavana mahova olona. Rehefa anehoantsika fitiavana ireny olona sarotiavina ireny aza de lasa mahay mity koa izy de lasa tia ny hafa ihany koa. Toy izany lesona hitantsika ny amin'ny Zakaiosy eto amin'ity tantara ity. Raha namalala raha mamaraparana an'le toko sy andininy tsika de mahita fa eo amin'ny andininy fahavalo andininy fahasivy azafady de ozy izy hoe ary Jesosy nanao taminy hoe anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy de zanaka Abrahama koa fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Inona nitany Jesosy eo amin'ny olona anankiray izay mpanota toritory fo te ahita azy marina, te ahazo famonjena? Zanaka Abrahama, olona fanahy hovonjena, zany hitany Jesosy Kristy tao amin'ny Zakaiosy. Ary satria diso ny fihevitry ny fiarahamonina azy de nahitsy ny Kristy zany, fomba fijerin'ny olona zany. Napetraka Kristy mazava tsara fa olona hovonjena i Zakaiosy ary taranaky Abrahama ihany koa izy, mendriky ny andray ny teny fikasana ny amin'ny fiainana mandrakizay Zakaiosy na de mpanota azy. Ary zany ny Andriamanitra zay vavahantsika, Andriamanitra tsy manavakavaka fa zay rehetra toritory fo mitady azy de omeny an'izany anjara tsara izany. Ellen White dia mamerimberina matetika amin'ireny asa soratra eny amin'ny fitiavana amandresy sy ny sisa fa manam-pitiavana sy famindram-po tsy hita ho refesina mihitsy io Jesosy Kristy io. Io Andriamanitra zay vavahantsika io de manome ohatra amintsika ny amin'izany fifankatiavana izany. Ny antso ataoko amintsika amin'ity androany ity de zao: mandehandeha Jesosy Kristy ankehitriny, mandeha mamaky ny tanàna rehetra eto Antananarivo, eto Madagasikara, naiza indrindra ao anatin'izao toe-javatra sarotra izao. Ary mitady olona tahaka ny Zakaiosy izy, mitady olona ho ampiny izy, mitady olona ho tiavina izy, mitady olona ho kasihana manokana izy. Ary raha ianao zany olo zany, raha ianao no anisan'ireo matsiaro fa voilikilika eo amin'ny fiarahamonina, matsiaro fa nanalavitra an'Andriamanitra noho nyzany toe-javatra rehetra zany ary voasakatsakana ny fomba natonanao azy indray, de mety indrindra androany hozy Jesosy hoe anio de antrano aminao te antrano aminao koa Jesosy Kristy, ary tsy nitranonao ihany fa ny fonao mihitsy ny tia ny toerana tia ny anjakana. Ary ny fanarenana zay apetraky Jesosy Kristy de tsy hoe ara-panahy ihany na ara-nofo ihany fa ny lafim-piainanao rehetra de ho areniny Jesosy Kristy zany. Ary zay ny antony natongavana, satria amin'ny andininy farany de izy fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Manana tombam-bidy manokana isika, manana toerana manokana eo amin'ny fon'ny Jesosy isika. Tsarovy fa ho an'ilay vehivavy Samaritana no niviliany Jesosy teo ampatsakana, na tsisy ny aino ary izy fa i vehivavy irery de tonga teo izy ary nanova ny tanàna manontolo ny fiaonany tamin'ny vehivavy io. Fantany ny toerana misy azy, tsy nanendrika azy fotsiny izy na nanao zavatra toy izany fa nanarina ny fiainana. Ho an'ilay lehilahy izay azony demonia tany Gadarena na Gerasena ozy ny Baiboly, ny antsona teo ny sambon'i Jesosy Kristy tamin'ny fotoana io tsy ho an'olona hafa fa na de ho an'io lehilahy ray io aza zay demoniaka
de niantsona teo ny sambony ary rehefa vity zany de nandeha izy omeny jesosy tombambidy manokana ny fanahy zay nompotehany fahotana kanefa inotsika fa maniry ny ho afaka tam'zany de tonga jesosy nikasika nandalo teo a jeriko izy a ho an'ny zakaiosy ilay ratsy indrindra ny fijerin'olona azy no natongavany teo mandalo ny tanànanao ko izy akehitriny a de ho anao no natongavany ary raiso jesosy ekeo izy ho tompo sy mpamonjy ny tenanao manokana ary ny fahasoavany zay narotrany ane mba hanova sy ikasika ny fiainantsika tsirairay avy a ary de ho voarina isika eto an-tany fa indrindrandrindra any am'le fiainana mandrakizay a zay endrasatsika lova soa sy fahatsarana rehetra endrasatsika ny paradisa ozytsika de ilay homanin'andriamanitra ho atsika tsirairay avy a ka de mirary raha mirary mba ho voaverina am'lony neneny fiainatsika tsy hoe atreo amin'ny batisa ihany tsy hoe atreo amin'ny fanapaha-kevitra tsotsotra eny ihany fa eo amin'ny lafim-piainatsika rehetra de hositraniny jesosy zany a de vonina ny amin'ny fiverena amin'ny fanondroa isika mianakavy de ho tahinana e zany teny zany ampahery sy hitondra fiainana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy amen. Ivavakantsika tompoko tompo andriamanitray misotra izahay noho ny fitantananao ny fombanao ary noho ny fotoana zay nahazonay ny eny ny teninao iny mampianatra anay ny soratra masina amin'ny alalan'ny tantarany zakaiosy fa tsy nisy natao ho ratsy loatra ka tsy ho takatry ny fitiavanao tsy nisy natao ho very meloa fa izay tsirairay avy izao de manana tombambidy manokana eo anatrehanao ampianaro zahay mba ahatsapa izany fitiavana sy eo noho zany maniry zay tompo andriamanitra eo raha mba tsy anisan'ireo mpanendrikendrika sy mpitsaratsara ny namanay ary raha izay koa niaran'izany aza de aoka tsy jery afatry ny fanavotana zay atolotra ao zay ay anararoatra fotoana mba anantona anao ka anisan'ireo ilazanao fa ho anayko no nahatongavanao tetya ary maniry ny anavao ny fiainanay ianao tompo malalo ataovy zava-misy eo amin'ny fiainanay ny lesona tsara rehetra zay tao anatin'iny tantara iny ary momba anay mba tsy hompihain'ny mpanadino zay efa panka toy izany afatra izany naranao jesosy amen.